Jesosy io hatreo fotoana rehetra izay atao hoe mba ho voninahitra ao zany fa ny voninahitra ao tsy mba homenao ny hafa fa izay mino matoky anao tsy mivadika aminao izany no anehoanao zany voninahitra ao zany manome voninahitra anao amin'ny anjelon'ny lanitra miakoaka eo anatrehanao ireo olo masina efa tonga any aminao any an-danitra tsy mahay an'izany zahay fa olombelona le tao tany ihany kanefa raha mba hindrana amin'ny feon'ireo efa tonga any aminao any an-danitra any mba raisy akasitrao fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky voninahitra amin'ny tany rehetra amen mahazo toerana ianareo ry havana mialohan'ny anarahantsika ny famtinana foy ary ny fizotry ny lala amin'ny hazo fijaliana andehantsika anao ny laharakira 800 ka ny 9 ihany mamy ny foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao 800 ka ny 9 ihany Ny omaly isika ry havana dia nanatrika ny nakalazany Jesosy Kristy tompo farany ny Paska jiosy niaraka tamin'ireo apôstôly rombony 10 rehefa vita zany dia niampita taty amin'ny fanoloran'ny tenany hoavitra ho antsika araka ny nambaran'ny tompo hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro nanomboka teo tsy nilaina intsony manao fanatitra zanak'ondry zanak'ombilà na zanak'osy na mivoromailala fa ny tenany Jesosy Kristy tompo no nataony fanatitra indramandeha no ny amin'ny ota zay nataontsika zanak'olombelona ary dia raha mijery isika ny voalaza any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio toko 420 andininy 1:30 Matio toko 420 andininy 1:30 nanambarany Jesosy tamin'ny mpianany tary atsahany Getsemane ka mitenenany Jesosy hoe eo amin'ny andininy 1:30 amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio toko 420 ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy ianareo rehetra dia ho tafitohana no ny amiko anio alina fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana tafitohana ianareo ozy Jesosy
Ôzy Petera, na dia hiara-maty aminao aza, tsy mba andanao. Zay ny lokaloka nataon'ny Petera. Dia ozy Jesosy tamin'ny Petera hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, fa raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahy telo tsy mahafantatra ianao androany alina. Dia hitantsika ry havana, raha tamin'ny 7 ora sasany alina tany no niseho izany, dia nojereny Jesosy mpianatra efa milondolondo ny torimaso, matory. Jesosy mbola mivavaka, niteny tamin'Andriamanitra ray efa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Ningavy tamin'Andriamanitra ray hoe ray eo raha azo tao, esory amiko ity kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Vita mivavaka nataon'i Jesosy Kristy Tompo, nakeo amin'ny mpianatra izy mahita azy matory. Dia hoy ny Tompo taminy hoe, tsy mahazaka miaraka miaritory amiko, na dia ora iray ihany va ianareo, miareta tory sy mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fakafanahy. Mampianatra antsika ny Tompo ry havana fa mila miaritory sy mivavaka mandrakariva isika, mba handresentsika ny fakafanahy ety amin'izao tontolo izao. Ary any amin'ny filazantsara araka ny Lioka 7:20 amin'ny Jesosy dia nanamafy an'izany ka miteny manao hoe, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Teny amin'izay Jesosy eo amin'ny Timotheo 4:20-7 teny tamin'ny mpianatra, efa akaiky ny ora, ny zanak'olona hatolotra eo an-tany mpanota, hatolotra eo an-tany mpanota, lay Andriamanitra tsy mba nisy fahotana tao anatiny. Ary za mivoalaza ny soratra Masina hoe, rehefa hita fa nanatare olona izy nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia lay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Zany ry havana, lay Jesosy Kristy Tompo zay atontsika io, zany io lay ivavahantsika nanetry tena nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia lay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana, mba ho famonjenantsika sy ho fanavotanantsika no anton'izany rehetrarehetra izany. Andehantsika mba natateraka ny laharan-kira 7:7, ny andininy voalohany andry zaza-piodina mba miverena, atsoy ny ray isika amaly apotsiterena indreto zay, miaiky fa ratsy maratra ny raha fisitrano izay, fa simba ny toetranay, simba no ny amin'ny fahotantsika, zany ny toetrantsika zanak'olombelona. Ny andininy voalohany amin'ny 7:7.
tonga ny amin'ny folo ralina eo tonga amin'izay Jodasy miaraka amin'ny miaramila iray toko ahitana vata miaramila any amin'ny 700 lahany isambotra any Jesosy miaraka amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary dia araka ny nambarantsika tamin'ny malmo efa namin'ny famantarana Jodasy satria dia volana feno manana tamin'izay tao amin'ny sahany Getsemane namin'ny famantarana Jodasy fa mitovitovy daholo ny akanjon'ny mpianatra sy Jesosy zay oroako noho izy sambory izy tazomy ary aiza vela andeha nanatona ny Jesosy Jodasy finaritra raby eo sady nanoroka ny tompo dia hoy ny tompo hoe fanoroana vano amadiana amin'ny zanak'olona ataovy zay ataonao fahavelao reto andeha nosamborina Jesosy netiny miaramila ampantorana ho tsaraina any anaty rova nahita an'izany Petera dia tezitra noraisy ny sabatra tany ambalany nokafainy tamin'ny sabatra ny sofiny miaramila anankiray mpanompo mpisorona be dia tsy izany famaliko dia ozy Jesosy hoe ampidiro amin'ny tranony sabatra ao moa tsy mahazo mangataka anjely analokisa va hamonjy aho amin'izao fotoana izao fa ekeo izao mba hatateraka ny soratra masina nalainy Jesosy Kristy tompo ilay sofina nitsana tery amin'ny tany tery napetany teo amin'ny toerana tokony hisy ny sofiny maliko nipetaka somatsara sitrana somatsara rehefa nahita an'izany ny mpianatra vaky nandositra ny tsoka niala teo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo Jesosy rery sisa no nientin'ny miaramila impiry isika ry havana no mandahany Jesosy milokaloka any amin'ny fanaovana batisa any amin'ny sakramenta amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo milokaloka any amin'ny ireo rehetra izay antson'Andriamanitra miantefa amintsika fa tsy hivadika aminao mandrakizay aho mandra-piavy fahafatesana nefa rehefa tody zavatsarotra mandahy tsy mahafantatra any Jesosy Kristy tompo so ihany Jesosy fa mbola mora fo sady malemy fanahy tsy mba miavina po araka amin'ny voalazan'ny soratra masina andeha mba iraintsika ny 5:7 hoe Jesosy mora fo indrindra tsara sady maso tsy miovy io tsy mifindra tompo be fititiko endininy voalohany ihany amin'izany 5:7 izany you.
Raika be folo alina nentina ho tsaraina teo anatria amin'ny mpisorona be Jesosy Kristy Tompo. Anankiroa ny mpisorona be tany Jerosalema tamin'izany fotoana. I Kaiafa izay mpisorona be efa misotro ronono, ary Anasy mpisorona be Anasy mpisorona be efa misotro ronono izay rafozany Kaiafa. Ireo nentina hitsara ny Jesosy Kristy Tompo. Ary Kaiafa no nanipy ny teny hoe nanipy an Jesosy tany amin'ny Kaiafa i Anasy ka ny teny hoe toy ny manao hoe ekeo vonoy fa ekeko ny aminona azy. Novoriana ny sinedriona ry havana. Fitambaran'ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny jiosy zany. Ahitana ny atokony mpitondra fivavahana dia ny fariseo, mpitondra fivavahana tsotra, ny mpanora-dalàna, mpanao lalàna sy mpampianatra lalàna. Ny sadoseo kosa izay mitovy laharana amin'ny prime ministre. Mahazo misolo mpanjaka amin'ny izay fanapahana rehetra izy. Ny zavatra hita dia izao hoe raha ny lalam-pandrenana jiosy ny mivory amin'ny andro alina, ny mamoaka didy amin'ny andro alina. Tsy azo atao ny manapa-kevitra raha latsaky ny tela-pahefatry ny mpikambana. Ny tonga manapa-kevitra 270 mitotalin'ireo sinediona ireo. Kanefa tamin'io fotoana io dia 320 monja tsy misy atsasa-manila akory ny tonga hitsara an Jesosy Kristy Tompo, amoaka ny didy. Nikodimosy izay hitantsika ry amin'ny filazantsara araka ny Jaona 3. Izy rery ny teny hoe tsy mety ane zao zavatra ataotsika izao e. Raha rany lalam-pandrenana ny fitsarana amin'ny alina, raha rany lalam-pandrenana amin'ny fivorivoriana sy ny famoahana didy amin'ny alina. Tsy nisy ny aino an'i Nikodimosy ireto sinedriona namany, satria efa mivory sy ny ray tetika izy rehetra hanameloka an Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny 12 ora sasany na amin'ny taninan'i Jesosy afaka no momba azy, ny mpianany, fampianarany. Hoe Jesosy taminy hoe nampianatra teny tontolo rehetra teny aho, efa fantatrareo avokoa no momba ireo izay nieno ka nanatrika ny fampianarako no anontany io. Tezitra ny miaramila anankiray izay mpanompo mpisorona be avy hatrany dia namely tahamaina an Jesosy. Izany ve ny famalina ao ny mpisorona be? Ozy ty miaramila ity. Namely tahamaina an Jesosy nefa ry havana. Fady, tena fady amin'ny fitsarana jiosy ny mamely tahamaina ny olona voapanga na dia ny namono olona aza, raha rany lalam-pandrenana izany. Ireto ny sasatsasany tamin'ny fanontaniana fandrika natao tamin'i Jesosy. Renay fa ianao no laza hoe oravako ity tempoly ity, atsangako indray ao anatin'ny 3 andro monja.
marina sa tsy marina zany tsy namaly azy Jesosy. Teo indray reto sindridrina hoe olona dala sy miteniteny foana ianao. 50 taona vao vita ny tempolo teto Jerosalema, ka ianao ve anangana azy eo amin'ny andro 3 andro fotsiny. Napetraka indray amin'ny fanontaniana manaraka, ianao koa ny vano Kristy? Namaly tsy ampambiambana Jesosy dia miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no Kristy. Ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra ray mba amin'ny voninahitra ary tomany ny mason'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra mahita an'izany. Tafotoana ny mpitsara nandrovitra ny akanjo teny aminy sady ny teny hoe tsy renareo ve zany fanompanan'Andriamanitra ataony zany. Satria ny olona manao mitena no Andriamanitra, mitovy an'Andriamanitra, dia fanompanan'Andriamanitra izany. Olombelona ihany izy nefa milaza ny tena no zanak'Andriamanitra, tsy mba ninon'ireo ry havana lay zanak'Andriamanitra lahatokana tonga tetỳ ambonin'ny tany hamonjy sy hanavitra ny olombelona rehetra, araka ny tenenin' Jesosy Kristy Tompo hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao, hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjy amin'izao tontolo izao. Anisany mba nahazo an'izany famonjena izany zaho sy ianao. Niorakoraka amin'ny mpitsara, manao ny tenany ho Andriamanitra izy, miteny ny ratsy an'Andriamanitra, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Nizara roa ny mpitsara tamin'izany fotoana izany. Ny atsasany nisitona ny tady, nafatotra tamin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny tendany. Ny atsasany kosa nisitona nifatotra tamin'ny tongony, ny karapoka lavo tamin'ny tany Jesosy Kristy Tompo. No hitsahan'ny olona, tsy norarahin'ny olona, tanteraka tamin'ny tenin'ny soratra masina hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra amin'ny fahotantsika, kanefa kosa isika no nanao azy ho nasian'Andriamanitra. Mafy zany ry havana izay nahazo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ataovy ao an-tsainao mandrakariva fa lafo vidy ianao, nividianan'i Jesosy ianao, nandatsahany rany teo ambony hazo fijaliana. Tonga ny amin'ny 2 ora maraina, naneno voalohan'ny akoho. Petera tamin'izay namindro teo avelambelan'ny rova nitsaranan'i Jesosy, nanatona ny olona. Ianao koa mba isan'ireny? Avosy Petera, tsy fantatro akory zany. Lasa Petera niala teo. Rehefa nifindra toeran-kafa indray, tenenin'ny olona hafa, marina fa tena isan'ireny ianao fa ianao Galileana. Tsy fantatro kory izay lazaina avosy. Naneno ny akoho,
nifanitsy tany amin'ny Petera amin'ny mason'i Jesosy Kristy tompo. Nifanitsy tany amin'ny Petera. Ary dia lasy Petera nivoaka tao anaty rova. Ny fona sy ny bevaka tamin'i Jesosy Kristy tompo, tamin'ny alala mivavaka. Miantso antsika ry havana ny tompo, mba elatsika amin'ny fahotana mandrakariva. Mbola miteny izy mandrakitiny androany hoe, izany vavahady nondry, raha manaiky anao hiditra amin'izany vavahady zany, dia hiditra sy hivoaka ianao, ho vonjena sady azo hanina. Amin'ny 3 ora maraina ny sinda ny fitsarana, navoaka Jesosy natao fomiheza amin'ny olona. Tahaka an'ireny ankizy manao kilalao, raha osy jamba raha mahita ianao. Notapenana ny mason'i Jesosy. Misy mamely tamaina. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao, vonina an'io, iza ny namely anao? Sasany lahatra nandrora, sady nanompa ny teny ratsy. Tanteraka tamin'i Jesosy Kristy tompo ny soratra masina, izay nambara omaly hoe lehilahy ory sady zatra fahoriana izy. Tsy tian'olo kojerena akory fa mitondra izany fahoriana izany. Ry havako, rehefa natrika ny Herinandro Masina eto Taninanandrano, isika rehetra zao dia izao sy ianao, samy nanevateva, namely tamaina an' Jesosy, nandrora azy, naniratsira azy, nanopa azy isika ry havana. Mba ataovy tahaka an'ilay vehivavy azo ola-tanana nijangajanga rehefa nanatona ny tompo. Zaho koa tsy manameloka anao o Jesosy, mandehana amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amin'ny 4 ora maraina nentina tany amin'ny Pilato Jesosy ho tsaraina. Satria Pilato no nitatana ny fanjakana tamin'izany fotoana. Pilato efa nafarapara ny vadiny, aiza manao zava-dratsy amin'izany lehilahy zany ianao, fa namperitreritra ihany ny nofoko tamin'ny alina, ozy ny vadiny Pilato. Rehefa notsaraina teo anatria amin'ny Pilato Jesosy Kristy tompo, fanjaka tokoa ve ianao? Ezy Jesosy hoe voalaza anao, saingy ny fanjakako tsy eto tany, tsy amin'izao tontolo izao, fa any an-danitra. Na zay ny Pilato, ay tsy haka ny fanjakako zany no natongavany ity, fa any an-danitra amin'ny fanjakany. Teny tamin'ny olona izy, tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity, aleo faiziko kely izy dia avelako andeha. Niantsoantso ny vahoaka hoe, raha mba vao mandefa nio ianao, tsy mba naman'ny Kaisara. Mitady hevitra Pilato, zao ary noho izy, manana fahefana amin'ny andro tahaka an'izao, andefa olona anankiray mpifatotra ho anareo. Ka aleo alefako aminareo ary izy. Sa iza ny tianareo alefa aminareo?
Jesosy zay ataonareo mpanjaka ve? Sa ho alefako aminareo Barabasy? Barabasy jolam-pamon'olona ikoiza. Ny antsoantso ny vahoaka hoe Barabasy alefa ho anay. Ahoana ary nataoko amin'ny mpanjakanareo ozy Pilato? Omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Nivoaka ny didy ry havana tamin'ny 5 ora maraina. Voaheloka ho faty Jesosy Kristy Tompo. Omboana amin'ny hazo fijaliana. Noho ny fitiavana antsika amina tonga amin'izany. Nentina ho an'ny Golgoty Jesosy. Ary hitantsika amin'ny tantara fa rehefa mivoaka ny didy eo omboy amin'ny hazo fijaliana izy, na tsy lany teo amin'ny tokotanin'ny rova, ary dia nokapohana intsivy amin'ny 30. 30 tao amin'ny lamosiny, 30 teo amin'ny tratrany, 30 teo amin'ny sorony. Tapaka itaolam-panahavin'i Jesosy Kristy Tompo. Satria karavasy misy motomotony vy no nikapohana amin'ny Tompo. Nasaina no entiny ny hazo fijaliana, tsy zaka amintsony ny hazo fijaliana ry havana. Tsy zaka amintsony ny hazo fijaliana. Ary dia lehilahy kirenianina anankiray no nitondra izany hazo fijalian'ny Tompo izany nakany Golgota hanomboana azy. Vankimantany nofony Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ny voadra tanteraka. Ary dia nampikanjona azy ny fanamiana jaky zay milaza fa i mpanjaka. Nosatroana satroka tsilo izy. Tahaka ny fanesoana satria hoe mpanjakan'ny Jiosy. Na tsiaro nangiry firy tanteraka amin'ny Tompo. Ary na tsiaro miteny hoe navela mpianatra horery. Ary ho Isaia raha mitantaran'izany amin'ny Isaia 7:50. Ary raha mijery azy isika dia tsy nisy ahatsara tarehy na niritsika azy. Natao tsinotsinona no lavin'ny olona izy. Nefa izy dia nitondra ny aretintsika tokoa, sady nivesatra ny fahoritsika ary nidiakavoka tamin'ny nanasitranana atsika rehetra. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny Tompo rehefa tonga tany amin'ny tany atao hoe Karandoha. No fantsiana, fantsika rezatra ny tanany, no fantsiana ny tongony, no satroana satroka tsilo araka amin'ny voalaza teo, ary nasiana soratra teo amin'ny hazo fijaliana namatsiana azy hoe ity no mpanjakan'ny Jiosy. Nanaiky Jesosy ry havana. Nanaiky antsitrapo araka ny nambarany hoe afaka mangataka anjely analikisany hiaro anahy. Fa noho ny amintsika tsy nanatanteraka an'izany izy, fa nofohanany Mahandriamanitra azy nakany ny endriky mpanota. Ary rehefa hita fa nanatare olona tokoa izy dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana.
dia ilay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ry havako amin'izao taona 2024 izao, mbola tianao Jesosy, tsy miova ny fitiavany anao, fa izy no miteny hoe zaho efa tianareo talohan'ny tiavanareo ahy, ary dia mbola vonin'izy andray anao mandrakariva raha iverina ao aminy ianao. Raha mitoy ny tantara dia hitantsika ireo teny nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, marava tonga ny fahafatesany, fa dia mandeha ny fotoana ka dia izay mifamotinana fohifohy ilala amin'ny hazo fijaliana izay atrehantsika tamin'ity herinandro masina taona 2024 ity. Andehantsika mba hanolo tena ho amin'ny Tompo ary, mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'ny soratra masina izay ento mpanompo ny dia pasteur Lanto. Ataontsika fitsanganana ny hira 126. Raha iso Tompo fa teo mpanomponao, raha iso koa ny andro ka narano fo izao, raha iso reny tanako mba hanao ny asanao, raha iso koa ny tongotro ho fanirakirakao. Andeha ry havana n'olo tena ho an'ny Tompo isika, fa hoy ny Tompo hoe anaka atolory amin'ny fonao, fa izaho amin'ny tena iriko indrindra. 126 andininy voalohany sy faharoa nataontsika fitsanganana dia hanambara ny hafatra ny tenin'ny soratra masina fohy amintsika ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra n'izany hafatra izany. Tsanganitsika. Waptumuna wamtsika tsirara yavene ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Nisy mpanompon'Andriamanitra nandefa taratasy tany amin'ny dada resaka nofy teto. Valiny vokatry le nofy fa ho alainy Jesosy izy. Ry havana, raha ianao ny tratran'izany, ahoana reny fiatefan'izany any aminao hoe ho alainy Jesosy amin'izay inona ny vokan'izany aminao ary inona ny fanapahan-kevitra ho ataonao raha hoe ho alainy Jesosy ianao? Tantaraina taminao ny tantara ny famonjen'i Jesosy amintsika. Petraka eo dia mandeha ny tenin'Andriamanitra tenenin'ny pastera tonga dia mivoaka ao ambavatsika daholy. Hoy ny Tompo ohatra hoe ny teny hoe tsy mety raha tsy mivavaka, tsy manokatra baibolitsika fa tonga dia mivoaka any amintsika. Makasitraka tompoko, misotra satria efa haitsika daholy. Ny soratra masina ary tokony ho haitsika izany, tokony fantatsika izany fa zao kosa hono renao le tantara, zay le zava-misy, inona ny fiantefan'izay aminao. Ty mba nalasa ny saiko amin'izao herinandro masina izao, fa raha misy vanim-potoana tokony hananganana ny rava dia izany herinandro masina izany tompoko,
rehefa tsy voatsanganao amin'ny herinandro masina ohatra amin'ny baraingo mipetraka amiko hoe amin'ny pentekosta indray ve sa amin'ny krismasy amin'ny farany taona raha misy tena fanakakaiza antsika an'Andriamanitra dia ny andro herinandro masina tahaka an'izao tsy avelantsika andalo ny andro androany araky ny afatra dada zay nafarany tamintsika fa zava-dehibe amintsika ny andro androany satria nitondra ny aretintsika tokoa izy ary ny tanterahan'Andriamanitra tamin'ile teny hoe izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao vavakisika manondrika ny lohanay izay Andriamanitra hatrany am-piandohana tany amin'ny Adama sy Eva rehefa nanoty izy tsy mazaka anazy miboridany ianao dia namono zanak'ondry namono biby ianao nandatra-dra ianao mba hitafiny ny zanakao renay koa Jesosy eo fa nandritra ny 400 taona ny zanak'Israely nijaly tsy zakanao Andriamanitra zany nitady ny fomba rehetrarehetra ianao hanavotana ny zanakao mangidy aminao nge zany nandringanana ny Sodoma sy Gomora zany satria asa ny tananao le nitenenanao hoe zay mikasika ana raha mikasika ana anak'Andriamaso olona ny volavolainao ny karakarainao nataonao ampitiavana misaotra betsaka tompo misaotra indrindra fa tsy afapo tamin'izany ianao na dia efa neratsy ary zay ankehitriny dia fantatray ny tantara fa herinao teny menao ny zanakao lay tokana ohatra ny azonay sary an-tsainy zany atao an-danitra zany hoe very hevitra Andriamanitra inona ny amonjen'ny zanak'olombelona dia ohatra ny tsapanay Jesosy ny teny raha eo aleo zany ho any amonjy ny zanak'olombelona misaotra Jesosy misaotra indrindra fa tsy afapo tetỳ ianao fa hatreto ao an-danitra ao mbola mivavaka ao anay ianao satria tianao tsy tianao isovery na dia iray akory aza izay misaotra betsaka Jesosy mitenena ary mba handraisanay fanapahan-kevitra amin'izao vanim-potoana izao satria raha sanatrika tahaka ny 424 ny herinandro masinay dia mahatsiaro maty antoko izay satria nomenao teny izay taona ny fananganana ny ravity be da be ny efa rava tompo fa te-hanangana izay ary vanim-potoana tokony hananganana an'izany ny herinandro masina indrindra ny andro androany izay tsaroana hoe nanapahanao hevitra tanteraka ny anolotra ny ainao hanavotana anay tsiraray avy sotra tompo amen. Filazantsara na Ampandrana ny Jona ny soratra masina omenantsika Jona 7:20 misy teny anankifito no nitenenin Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mandra-pahatenenany hoe nanolotra ny ainy teo amin'ny tompo any fa ty anankiray ty ihany no raisitsika amin'ity andro androany tia filazantsara na Ampandrana ny Jona 7:20 ihany no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitanareo Jona 7:20 amin'ny anaran'ny tompo rehefa hitantsika miara mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa afaka zany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izany mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy hoe mangetaeta aho amen. Zay ny fiainan'i Jesosy ry havana tamin'ny telo teo tamin'ny 12 ka hatramin'ny telo teo no maty izy dia maizina ny tany aman-danitra raha ny teny voalohany izay mivakitsika teo dia hoe ary rehefa afaka zany vita zany ny zavatra rehetrarehetra lalana rehetra azadinonao fa vao ny tenin'ny tompo hoe andao anareo mahatsiaro fa fiarahanany Jesosy ohatra ny nalahelo izy ao anatin'izay satria isaraka nandritra ny telo taona sy tapany niaraka tamin'ny mpianany teny tao anatin'izay dia nahita fifaliana nahita fahasambara ny mpianatra moa dia teny hoe tsy hitanay izay nahory anay niaraka taminao tao anatin'izay dia eo ny tenenin'ny soratra masiny hoe vita ary rehefa afaka zany ozy izy vita zany ny zavatra rehetra zay nandrahana ny tompo tao anatin'izay dia toy ny soratra masina ao anatin'izay dia fantatry Jesosy izy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay efa vita hatramin'ny mivavaka ho an'ny mpianatra efa vita ny asa rehetrarehetra nampandrahan'ny tompo azy na nivavaka ao amin'ny mpianatra efa napetrapetra ny tsara nampaherezany anazy andao anareo tsy andao tsy izao tontolo izao tsy ahita ozy finareo ahita
aniraka mifanananafatra teny foany Jesosy tao anatin'izay fa nagaga mbola tsy azo mpianatra ihany zany tenin'ny tompo zany tao anatin'izay. De manaraka ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe mba hatateraka ny soratra masina ozy azadiny fa ny soratra masina tsisy tsy ho tateraka zany eo amin'ny fiainantsika. Rehefa omen'Andriamanitra na maka teny ianao zahay na mandre tenin'Andriamanitra na mihaino radio ianao, rehefa misy tenin'Andriamanitra omeny ianao zay tsy maintsy ho tateraka aminao io araka ny tenin'ny tompo hoe teniny tsy hiverina any aminy raha tsy efa natanteraka ny asany. Ankehitriny tateraka ny soratra masina. De mba jerevantsika kely ny Jauna 7:10 hoe zay nivavahan'i Jesosy mpianany. Io vavaka ho antsika mpianany rehetrarehetra io mba hanasako anao hoe mba de noho ny alavany lava loatra lava be da be le izy fa mamaky anao mila mamakytsika hoe io de vavaka ho anao io. Nataon'i Jesosy amin'ny fanarahana anao satria tsy tateraka ny tenin'ny tompo ao anatin'izay araka ny teny rehefa voalaza zany teny zany amin'ny anaran'ny tompo de nanandratra amin'ny masony izy eo any lanitra izy ka nanao hoe raha eo tonga ny fotoana io le hoe tateraka ny soratra masina vita ny zavatra rehetrarehetra nampandrahana ny tompo tao anatin'izay, vita ny asany tao anatin'izay. Fa ny zava-dehibe tena songaditsika ry havana amin'ity androandroany tia de le teny hoe mangetaeta aho. Ono raha ianao zao ny teo amin'ny fotoana io na tamin'ny toeran'io, inona ka io mampangetaetany Jesosy io? Marina fa mety tsy nisotro rano izy, marina fa reraka izy, marina fa efa hoe hirifirina ndritry ny alina efa tsy natory izy fa napahorina tao anatin'izay, nataon'ny olona ho femezana tao anatin'izay. Raha mba takatra ny tena tiany Jesosy tenenina amin'ny ora sy taona io de ny soratra masina ihany ny mamaly azy Jauna 4:4 ao aloha kely ao ndao mba io ny arahantsika mamaky mba hafantaranao satria betsaka ny soratra masina efa fantatsika fa tokony fantaritsika kely ny androany tia nampangetaetany Jesosy ty tao anatin'izay filazantsara nampanoratana Jauna ihany 4:4 ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha tsy mbola tonga izy reny mpianatra io de mpianatra de nangataka taminy ka nanao hoe hany raby eo. Nitondra mofo zany ny mpianatra de niteny tamin'ny tompo satria avy niresaka tamin'le vehivavy Samaritana Jesosy tamin'io. De toizatsika amin'ny 2:30 fa hoy Jesosy taminy izao manakoanina zay tsy fantatrareo. De niresaka mpianany ka nanao hoe misy olona nitondra zavatra hoaniny ny vare. De hoy Jesosy taminy ny aniko de ny manao ny sitrapony zay naniraka sy mavita ny asany. Io ny an'ny Jesosy raha andeha ataotsika koa hoe mampangetaeta azy tao anatin'izay. Tsaroky ry havana fa nanatrika fotoana teto tamin'ny fagnokafana amin'ny 15 taona nanaovany tatarandrena toandro zany asa-pifoazany zany te nanomezany tompo azy le teny motsarony tsara tao anatin'izay le salamy 5:20 zay efa fatatsika manao an'izao teny zao hoe raha irin'ny mpanjaka ninona ozy ny atsaratarenao fa izy ny tomponao de mianko fa eo anatrehany. Ry havana tian'Andriamanitra ny atsaratarentsika, tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra miankofa eo anatrehany, miankofa eo anatrehany hoeto anomponana azy fa io le rano tian'Andriamanitra hosotrony, io le mampangetaetana azy teo amin'ny azo fijaliana satria tsy anina ny tena ny tadavina ny rano fa ianao zay manatrika zao fotoana zao. Mba lasa ny saiko ry havana ary zay mba andiniko tena hoe raha am'izao herinandro masina zao tsy vita fihavanana amin'ny tompo, raha am'izao herinandro masina zao tsy voarindra tsara amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hiaraka amin'ity taona tia de ozy izy hoe tsisy pasika vanina raha ho anahy manokana satria ndeha ataoko hoe malahelo Jesosy am'izao andro pasika zao. Aza dimy fa raha ny tompo pety ny malahelo tompo koa. Misy fety mandeha ve? Tsisy fety mandeha. Tena tokony hifalitsika amin'ny alahady zao, tokony hiravitsika ataovy zay azonao atao amin'ny pasika zany satria pasika nataon'i Jesosy io. Fa mila mandinika kositsika ao anatin'izay hoe ravoravo ve le Jesosy zokonao, le nanolotra ny ainy ho anao, nanavitra anao tao anatin'izay natoy izao amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Raha tsy faly izy
za miteny aminao fa tsisy fety mandeha zao tontolo zao mety mandeha ny azy fa raha atsika kristianina mangidy na mavidividy ondry ary ianao angidy io raha mavidy an'izany eny ianao rehefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao fotoana ny fananganana ny ravo zao ry havana ny androandroany ty satria mila manapa-kevitra isika aoka tsy ho ty amin'ny vavitsika fa tena tsy ho amolotra ihany ny tenin'Andriamanitra fa tena mifotsika rehetrarehetra reny tenin'Andriamanitra sy tantaran'i Jesosy zay hainao tsara atsakany sy andavany rehetrarehetra reny ampiaro amin'ny fiainanao daholo satria andro mifanapa-kevitra zao tao anaty mifandrenesana ny lalan'ny azo fijaliana ny tantarain'ny pastera teo dia azadininao nisy safidy satria tsy teo ratsy i Pilato tao anatin'izay anieriny satria namivadiny teteny efa nanafatra tokoa hoe tsy meloko io lehilahy io fa tandreminao ny mameloka nataony zay ny lalàna rehetrarehetra ka efa fantany tokoa ny lalàna ny olona rehefa mahay lalàna hainy ny miodikodina amin'ny zavatra rehetra navoaka ny Barabasy ary najorony teo koa Jesosy tao anatin'izay anareo ny safidy nasainy ny safidy ny vahoaka tao anatin'izay rahanao malala ny tantara azadinonao koa fanomboana teo amin'ny azo fijaliana Jesosy misy lehilahy anankiroa meloka akavisy akavanany anankiroa reo tahaka atsika ihany koa mbola mena fahalalana ianao safidy ny anankiray dia tsy nanameloka an' Jesosy fa nanoana azy niady ho an' Jesosy ny lehilahy anankiray hoe tsy meloka izy tsika amin'ny rahalahy rariny raha meloka tsika amin'ny rahalahy fa izy tsy meloka fa ny anankiray kosa nandatsy izany foana ny fiainantsika ry havana zavatra anankiroa mandanjalanja foana men'Andriamanitra safidy foantsika mila manapa-kevitra tsika amin'ity androandroany ity satria andro ny fananganana ny ravo zao raha mba fanindrinao dia ndao anantona an'Andriamanitra tsika ndao hitoraka amin'Andriamanitra tsika ao anatin'izao herinandro masina zao satria tena andro ny fanapa-kevitra ny androandroany ianao mandinika hoe Jesosy io tao anatin'izay za zao raha vonareo hoe fanananganana ny ravo ty dia tsaroko ny fotoana anankiray tany andravango fivavahana mba mazoto mianatra misoratra masina foana isaky ny alakamisy nafinaritra iriza maka rendez-vous an'ny tompo dia mitsiriritra ianao rehefa tsy mba mahazo dia miezaka amin'ny mahazo fa ny olako ndray andro nahazo fa natahotra be dia niratra amin'ny maso dia la ohatrany tsy na eniko mihitsy hoe zany Jesosy manatrika efa natahotra loatra dia lasa izy dia niezaka nama zany zao tena mahafinaritra tsy haiko mba faniritsika ave zany hoe ndehondre mba haka rendez-vous amin'ny Jesosy fa tamin'izany namarary arytsika ny sitran'ny tompo zany zao karazany rava efa rava fiainantsika taloha efa niresahany dada tamin'ny 50 taona niny hoe ho ampiasain'ny tompo amin'izay ny fahavantsika ao anatin'izany dia tokony mba hiezaka hitombo amin'ny fahamasinana hatrany-atrantsika tsiraray avy satria efa tombotra amin'ny farany zavatra rehetra efa akaiky Jesosy tompo ry havana ao anatin'izay dia mila tena manapa-kevitsika avao mihitsy ny tamin'ny 4 sy ny amin'ity androandroany ity satria andro ny fanapa-kevitra zao ny amin'ity alahady ny amin'ity Zoma ty satria mato atsika ny tompo tena natolony zany renao tsara ny tantara tao anatin'izay ka ndeha tsika anantona an' Jesosy da ao anantona azy te tena miantoraka ny tompo ianao zay no afatra raha aman-dreny mba samy miantoraka amin'i Jesosy misaotra tompo mba te anontany ianao mba nanahoana ny fiainanao raha tsy niaraka amin'i Jesosy ianao mba taiza ianao nanahoana momba anao mba lay salatsaina fa sofa nisy izy misoran'Andriamanitra ny fanena taminy mbola petsaka neny tsy mifanena taminy fa ianao mifanena taminy dia rehefa mifanena amin'ny dia merazy tsara ao anatin'izay ao anatin'ity rakiray ty ira fa 7 mba homan'ny mpitendry dia angatatsika andao hitoraka ny tompo tamin'iny aliny tompoko azadininao fa nanomboka teo amin'ny mpianatra Jesosy dia lehilahy ny mpianatra Jesosy aloha ny nalainy voalohany tao anatin'izany eto zany dia angataka lehilahy anankiray tsika hitondra mbavaka tsika rehetra samy hivavaka hitoraka amin'i Jesosy tsika hifona satria lehilahy nampahory araka ny tantara teo izy ny namelaka nanomboka tany tendrombohitra oliva ngeny nahazo totondry Jesosy ny sambora miara-miteny dia efa nilatsaka ny rany teny an-dalana azo miara-mily zany ihany aza mba tratra miara-mily zany nisy fotoana nandona tôbily mpanjakana nitondra moto satria tao anatina fiampitana dia za kosa endra nandeha dia tômôbily mpanjakana voadonako dia tsy naitsy nafiditra tao amin'ny tsara lalàna tamin'izay
de zao nytenen'le polisy hoe tsy fantatra langa ozy fa tobilim-panjakana idomy de nampiororony atao anaty nampitahorony atao anatin'izay de ozy izy ao tena mba azahazona miaramila ihany ry havana mialatsindra misy miaramila eto fa izy revo anao zavatra zay de na te azo vola izy na tsy fantatro mifona ao anatin'izay de ampitahoriny ianao de ataony avoaka ny rehetrarehetra ao anatin'izay de matsiaro ny tantaran'i Jesosy aty fony zany niditra tao tsara lalana ataony nahitan'izany hoe aza mba azo ny zalahy ihany fa nova ny rehetrarehetra teny an-dalana ny enjenjera nge Jesosy sy nilatsaka ny rany lehilahy daholo nanao zany hatramin'ny nanombohana anazy teo amin'ny azo fijaliana fandraisa tanany lehilahy zany ao anatin'izay mila mandiny tenitsika lehilahy ao anatin'izay satria voangana sononareo hoe tokatrano teto amin'ity fiango manaraka tsara mivavao ety hoe mampalahelo mahita ny ankizy satria mampirafy daholo ny ray aman-dreny ao anatin'izany de misento ny zaza ny ampianarana rehetrarehetra any lehilahy daholo manao an'izany misy koa hitony toy ny vehivavy rehetra fa ndaotsika toraka amin'ny tompo ao anatin'izay de mangataka aminao araka amin'ny fangatanany amin'ny Romanina toko 12 mangataka aminareo ary rahalahy noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de fanompopana mety atao zany ny tena atao hoe fanompopo vavahana fanolora-tena ho an'Andriamanitra fanapahana hevitra iaraka amin'Andriamanitra ao anatin'izay fa isika rehetra hiara hivavaka fa mba mangataka solotena ray amintsika lehilahy hitondram-bavaka ao anatin'izay de nitoraka amin'ny tompo tenao kosa raha ozy ianao hoe Jesosy io te anangana ny rava tadidiny tompo enenao mazoto mande raim-baovao iny tadidiny tompo enenao manao alarbi manenjika alarbi hatramin'ny ariva fotoam-pifoazany reny ianao mamango tokatrano amin'ny asan'Andriamanitra ianao mitory filazantsara ny misampa tadidiny tompo daholo so de efa ravy reny indrindrindra le fifandraisantsika amin'ny tompo le nitenen'ny ray aman-dreny mba mila manana fotoana anankiray ianao tsy kitianao mihitsy fa ty ataonao feo ninona film mandeha tsara be ninona émission tianao ninona mety fianakaviany ty feonako amin'ny tompo tsy ahozongozona na amin'ny firy maraina io na amin'ny firy na asan'Andriamanitra io navavaka tovy zany fa zany tena tiany Jesosy amin'izao herinandro ndeha hanangana atsika ny rava amin'ny tompo amin'ty androandroany Zoma ty osonio anatrehan'Andriamanitra mba tsy andalo aminao zany Zoma masina zany eo ampitsanganana nanaovantsika zay iry zay 7 de mangataka rahalahy anankiray izy taribavaka fa isika rehetrarehetra hivavaka an'olo tena eo anatrehan'ny tompo angataka ny tompo mba tsy ho avelatsika andalo eo anatrehan'i Jesosy izao fotoana izao fa tena hifona ao anatin'izay satria nanavitra atsika izy nitondra atsika izy de hifona ho azy azadeny fa nampitondra fivavahana ry havana lehilahy betsaka ao anatin'izay fariseso mpanorad-dalàna zany lehilahy satria lalàna jiosy mihitsy zany vehivavy efa tsy nahazo toerana tao anatin'izay lehilahy daholo nitarika de reny efa fatatsika tao anatin'ny herinandro masina reny ny fadisoana rehetrarehetra de ndeha hivavaka tsika de raha sitraka ao de mba ao anatin'ny irandininy voalohany de mba mandroso ety izay solotena atsika ao anatin'izay mba nangatahany ray aman-drenitsika ho atao zany mba hiantorahantsika amin'Andriamanitra nafony aiko aho anavotako anao ka nalatsako ny rako isoloko anao eny aiko no nomeko ry mpanota very aiza re ze mba fonao ho ay tomponao itsangantsika.
mangatana hipetraka amin'ny vehivavy anteny lehilahy hitsangana daholo. Safady iraka andohalika tsika. Jesosy malalo fantatrao ny zavatra niainako tany tokatranoko tany alina. Tena nitady anao tao anaty televizion mba hijery ny tantaram-piainanao. Tsy nahita na dia nivadibadiky impiry ary. Fa tena nangitahita te hahita n'izany lalana lenao zany feno dia feno na dia efa nitantarena teto ary. Nanana fikasana ianga vao maraina be tany an-tranontany fo tamin'ny 5 maraina fa nisy fiangonana ny antsona aho ampiaingo fiangonana fa hitsainan'i Jesosy no izy ireo. Tsy nety tafiainga mihitsy tamin'ny 5 maraina fa tafajanona tao an-trano satria ilay zavatra hoetiko tsy nety nandiha ilay zavatra apetaka tany. Dia mahagaga mihitsy ny fitiavanao fa namarinonao ny hitahita-poko tamin'ny alina. Na dia tsy nandohalika za fa teo am-pandriana teo nangitahitanao. Rehefa niditra ny fiangonana dia gaga sy talanjona. Fa misy écran géant tao amin'ilay fiangonana eo amin'ilay altara. Dia nandeha teo ilay zavatra niriko ny tantaram-piainanao namonjenao anay. Tsy nateny tafapetraka tafatorombona dia nitomany aho satria na nieritreritra ary dia hamarinonao foana isan'andro fa tsy nitiako Jesosy natao teo am-piangonana eto rehefa mamaky anniversaire fa manao zavatra tsy takatry ny saiko ianao mampiteny dia mangataka famindram-ponao a Jesosy zany Jesosy mpanomboka tsy mendrika amin'ny ray fiangonana eto amin'ity Taninanandrano ity fa sa ilay mpanoty indrindra ilay tsy mendrika indrindra nefa dia na tsy mangataka ariko vavaka io fa naizanaiza leako vao mieritreritra fotsiny dia efa tanterahanao ny zavatra tiako atao dia faly ary eny an-dalana eny satria eo anilako eo foana ianao na tsy hitako amin'ny aran'ny-mofo ary fa amin'ny aram-panahy dia mitantana foana na isan'andro. Tena misaotra Jesosy fa anao rehefa afaka ampepa-maso miteny izany hoe tena misaotra anao. Tena misaotra ary tsy voavaly mandrakizay ny fitiavanao anay tsiraray avy nitra izay lehilahy fa izay lehilahy ane tao amin'ny pasteur tao andray andro zay dia ozy pasteur maditra daholo ny lehilahy rehetra tsy akanavaka nizanizana izy azo na pasteur fa Jesosy rery no tsy maditra fa ny lehilahy rehetra izao tontolo izao indrindra ny eto FPVM dia maditra daholo Jesosy maditra ninona moa zany maro tena araka hitondra ny tena maditra Jesosy manombo anao teo amin'ny azo fijaliana ny fomba rehetra tsy araka ny sitraponao fa matetika ny tiany foana anao tany efa tsy ny tianao na dia mivavaka eto foana ry izay maraina atoandro riva mandritry ny herinandro indrindra fa ao anatin'ny fotoam-pifoazana ao anatin'ny fotoana sotrana andavanandro. Herinandro masina hafa kely misy dia herinandro ity raha ny fahafantarako azy satria Andriamanitra tsinjo anay, mitantana anay, vimbona anay, tsy mijery izay adalanay na ny fahotanay ny fahazaran-draha tsy isan'andro na fomba fiteninay ary mety tsy araka ny sitraponao nefa ny teninao matrakariva aoko masinareo fa masina za Jehovahandriamanitra reo dia roviana Jesosy vao masina zay madio foana hitan'Andriamanitra roviana zay vadio fo fa maloto foana ifona eo na ny fomba fijerinay fotsiny ary dia mifampialona zay fampiteniteny zay raha vao tsy araka ny sitraponao na tsy sitrapony tsirairay ataonay fa ianao am'Andriamanitra anao dia tany tranonomby ianao miteraka tany tranonomby vao tonga tety tany ianao dia efa mijaly nandeha nandositra tany Ejipta tany anivitra tany satria nianjehana ndraika vonoana ary vao tonga tety tany ianao dia efa zany mihitsy ny tanjo ny zanak'olombelona ny hamono anao na dia mitondra zavatra mahagaga zay ianao ka dia tonga ny fotoana ankehitriny Jesosy reto izay lehilahy rehetra tsy akanavaka na manambadina tsy manambadina ankizy na tanora tsy mba manao ny sitrapona zay fa miteny foana pasteur ajanao ny telefona efa ny ataonay ihany ny ataonay mampijaly ny vady aman-janaka izay tsy mitondra vola ny akamarony manao zavatra tsy araka ny sitraponao foana rehefa tsy eto amin'ity fiangonana ity dia tsy izany no jerenao fa le famindrapo anatin'ny fonao tsy mety ritra mandrakizay le fitiavanao miredareda tsy mety maty ny afo izao tontolo izao mihitsy fa miredareda foana isan'andro tianao foana zay na ninina ataonay dia mamela ny helikay foana ianao mamindra fo aminay foana isan'andro satria ny teninao zanaka sy ny asany tahako dia adidika any dia adidinao foana zay fa zay ray ampianakaviana raha manao zavatra sy araka ny sitraponao mivadina na zanaka dia tezitra zay dia manjary tsy lasa tokantrano mpifaliana mpiadananao tokantranonao fa lasa tokantrano feno raha faharatsiana tsy mianao anatin'ny fankatiavana tanteraka feno dia feno
ka dia misaotra Jesosy afaka mitrondra mivavaka an'izay lehilahy rehetra. Mety tsy ho voatanisaka eo daholo ny fahotana vitanay na ny fahazaranay na tsy araka ny sitraponao fa efa mampianatra fo amin'ny pasteur ilay vavaka ray minitra mba mifona ave izay lehilahy ao anatin'ireny sa le fitadiavam-bola tahiny tokantrano tahiny fidiram-bola mety izany ny fahitaponay fa amin'ny herinandro masiny ity Jesosy mba midira ao anatin'ny fonay dia mitoera ao dia aza miala ao mihitsy tamin'ny mafy zay fa tsy mafikitra anao dia sakambiny zay ataovy kalain-kalain zay ataovy bizo zay fa mahavariana misy ny tenin'ny pasteur manao biso anao mba ataovy izany mba ataovy izany zay dia tatany dianay ho feny fifalimanakariva dia hazavao amin'ilay lala fonao ny lalanay mba hazava mandrakariva ka raha misy maizimaizina dia arakofan'ilay fitiavanao zay fa ianao ilay mivavaka anay ao anatrehan'ilay raina an-danitra any dia mba mitaraina aminao zay ankehitriny raha misy tsy voataka mivavanay fa tokony ho teneninay nefa petraka eo am-pelantananao dia mavesatra etany ianao zany Jesosy vesaranay lehilahy rehetra tanana fotsiny dia mety ho firy dia hoentinao zany mba hoety ao anatrehan'ilay rainao Jesosy ny zavatra fanindrinay dia mba jereo manokana le ray eto amin'ity tanàna ity pasteur Andrenatoandro reradreraka izy vizaka izy fa lehibe izy nefa ny teninay ho taka mivoromahery dia mariny zany fa mijery azy daholo eny ny olona mitazana azy daholo maniry dia maniry ny olona miteny foana hoe tratrantro le lavelona tena tsara zany Jesosy fa tsy raha maolombelona fa ianao manana fahefana tsara indrindra ho an'ilay ray ety an-tany anay mba hitsinjo azy mandrakariva ianao ary fa mitsinjo azy ianao fa hahitahitana anay fanindrenany anay dia mifampivavahana ireo mba tsy ho reraka mivavaha mpitondra anareo dia mivavaka amin'ny pasteur Andrenatoandro mety ao ambonirina zingendriva tsy miaraka aminay eto noho ny afizanana mety ny arerana efa ho fanomanana koa ny amin'ny lady dia rariny loatra izy Jesosy raha meny barom-piangonana repos kely androany sy rapitso fa hitondra zavatra magaga sy mahafinaritra na fomba fiteny arinay Jesosy pasteur any rehefa miteny tena malefaka tsara fanahy fa izay lehilahy ankehitriny atao am-piangonana ny tokantrano na izay mieno onja-peo zao hoe mba ho tahaka an'izany koa fomba fiteninay hoe malemy fanahy sy tsara fanahy sy femifandeferana isan'andro ka dia mahatoky manana ho atombo fa tsy hanadinanay ianao ka dia mahatoky manana ho atombo fa tsy zarenenonao ankehitriny fa ny lehilahy rehetra atao am-piangonana ny FPVM miaraka Madagasikara zao tontolo zao mandoa alika ny eritreritra any alavitra ny mivavaka aminao manginginy izy ireny Jesosy dia mba eno ny fitarainany mba eno ny rehetrarehetra fa ny Andriamanitra magaga dia Andriamanitra mahery ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka miainao anay sy mitaridalana isan'andro ka dia misaotra be dabe Jesosy amin'ny fitiavanao anay tsy mety ritra ary tsy ritra mandrakizay sa fitiavanao fa ny anay mety foana mety mafana mangatsika fa le anao dia le ainao misy no natolotra ao teo amin'ny azo fijaliana ary mivavaka nataonao farany ary dia mbola mivavaka anao hoe raha io tsy fantan'ilay ataony fa mamindra fo aminy mamelany helony fa vitany anahy tena vita ary tena vita tokotra Jesosy ny famonjena nataonao nay tsirairay avy lehilahy rehetra dia mampianaranay atoky ianao na roviana fa Andriamanitra tsara ianao ary tsy ho ritra mandrakizay izany fitiavanao izany dia nitera sy laza voninahitra anao rery ihany raha sanatry Jesosy misy araka ny sitraponao ny teneniko teto mamindra fo amiko mamelany heloko dia diovy izay rehetra mba afampahotana mba dio dia tena vono zay manomboka an'izao arivo zao ny ara-panahy ny ara-batana rahasaina fa ndeha andro zay rehefa ny trano anadio ny akanjo fitafiana izay anao ny akanjo faran'izay tsara zay lehilahy ka complet anao kravaty anao any amin'ny coiffure raha izany any dia mba ho faly ianao mahita anazy Jesosy faly ianao mahita anay fa ho any amin'ilay mpapakatray amin'ny lady raha tabatra aminao hita ho Taninanandrano amin'ny mpifaliana tsy amin'ny mpisetona fa amin'ny orakora-mpifaliana fa vita ilay famonjena natolotra ao anay dia nidera sy nihaja voninahitra anao rerehana sotra Jesosy io amen sotra baka mipetraka sika rehefa maty Jesosy ry havana ara-tantara moa fantatsika tsara hoe tritra ny lamba tao amin'ny tempoly raha nijerena mpandinika moa ny mahita hoe eo amin'ny 9 centimetra eo ny ateviny zany lamba zany ny tritra zany ny sororo-tany maizina ny tany aman-danitra ny heviny ho atsika ara-panarany tena marina dia mifarana an' Jesosy tsy hakanavaka amin'ny mahazo miditra ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary anisan'izany ny vehivavy eo ny nampianaran'ny ray aman-dreny atsika hoe tokony falitsika vehivavy nisika nareo vehivavy moa zany fa moa zay lehilahy tokony valy ianareo ao anatin'izany satria navelan'Andriamanitra nompo an'Andriamanitra raha ny lalàna ny Jiosy tena tsy ny saina vehivavy zay tsy nahisy azy tany anaty fanompompivavahana
fa nanomboka teo dia afaka niditra daholo ny rehetrarehetra. Tena tiatsika ny tompo, tena tiatsika ny tompo ry havana fa mba omeo azy le mampangetaheta azy. Tsy aferina ry havana fa tamin'ny alahady alina teo amin'ny folo alina eo amin'ny maray mesazy hoe ao amin'ny synôda misy anay hoe mba mitondram-bavaka tsika fa misy pastera miala aina eo anatin'ny efa tsy mahatsiaro tena tsony. Dia ozy izy tamin'ny tompo te andray anjara hivavaka, te nivavaka dia afaka kelikely tsy haiko adiny ray teo dia mivaly mesazy hoe misaotra ny tompo fa nahazo efa mahazo azy efa mahatsiaro tena pastera any ambanivohitra any izy dia misaotra ny tompo tao anatin'izay. Kanjo maraina tamin'ny telo teo eo ry havana, narary be ny vavoniko, tsy haiko hoe inona nanjoa, tsy haiko hoe zany ve zany mialainy zany fa zako tena niantso a Jesosy eo mamin-dra fo amiko aho. Te mifo azoko mivadiko. Te ozy izy hoe ndao hisotro ny rano Jesosy fihinana ny atao amin'izao ora sy fotoana izao. Eo ny tiako atongavana aminao fa iraka tompoko. Mampianatra olona mampisotro ny rano Jesosy aho. Indraindray ohatra mandeha fahazarana fotsiny. Fa rehefa tena miatra manainao le izy ka ia. Evo tena hitanao ny lanjany zany ohatra le mandeha tafika masina. Iraka iraina le irene rano be mahengeny eny. Fa rehefa tena tratrany le rano mangeny, evo tena hitanao ny lanjany le mihiraka io hoe tena rano tokoa ka ity ho faty eto raha tsy tena mivavaka ao anatin'izay. Nampisotro ny vadiko le rano Jesosy izy mivavaka. Tonga dia mivoaka taoliny tao anaty tao dia tonga dia natsiaro tena tao anatin'izay. Isorana n'Andriamanitra zany. Mba te-hiteny aminao aho hoe ohatrinona ka hividiny rano revera kely ohatr'izao. Nefa omen'Andriamanitra fanalahidy ho antsika rehetrarehetra. Hitrinona ny vidiny zany tsy vidiana. Nefa omen'Andriamanitra vahaolana amintsika rariny raha misy vehivavy anankiray eto. Ifona ho amin'ny vehivavy rehetra. Isotra amin'ny tompo fa afaka manaraka n'Andriamanitra mahita fiadanana, mahita fahasambarana, mampiseto amin'ny tompo angeraka le tantara teo hoe fo mampirafy raha lehilahy dia lasa kon'le reny le ankizy nampirafy koa dia vita teo ny tokantrano le zaza sady mampirafy dada mampirafy mama. Zany fiainana iainantsika ankehitriny. Lasa mifamalifatina ampivady ary ndao mba hivavaka angatana ao anatin'ny 12 lampandray koa ao ambony voninahy dehibe no ny laozako hamonjy ho an'ny vehivavy rehetrarehetra. Tanterao le etaetan'i Jesosy fa mangetahety izy ao anatin'izay. Ary mahafinaritra rehefa teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy misy tolo tena mbehivavy tompoko nanatrika teo. Ny reniny teo dia Maria teo koa nanatrika azy niaraka tamin'ny Jaune tao anatin'izay. Hita n'Andriamanitra daholo ireny fa ny androany ndao mba ray aminareo mba hisolo tena hitondram-bavaka ao anatin'izay. Ny lehilahy zany tsy maninona mipetraka ihany fa vao tapitra le hira dia mandohalika daholo ny vehivavy rehetra dia mba misy anankiray mitondram-bavaka eto Tsy mba fifaliana ho anao ve ireo vahoaka rehetra ireo entinao ambavaka, ianao ny solon-tenan'Andriamanitra hitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra. Tokony mba fifaliantsika zany ao anatin'izay. Ndeha ataontsika ny 12 ianao kosa aza mipetraka fotsiny raha lehilahy ianao fa ampioreno e Jesosy io fananganana ny ravo zao. Inona zao mbola mampalahelo anao raha tsy faly ianao amin'izao fety zao inona momba fety azo ho azoko ao anatin'izany alahady zany sady miresaka ihany fa mivehivavy loha no avelantsika mena lalana ao anatin'izay. Lampandraiky ao ambony vitsy zay dia mandohalika amin'ny vehivavy ary misy solotena ray. No
Arkandoalikitsika vehivavy. Ndreto izay Jesosy. Tsy adinonay akory ny tantaraina amina isa-taona toy izao. Ary tsy vitany isa-taona ihany. Fa isaky ny toriteny izay na ny atokantranon'olona, na aty am-piangonana, na aiza iazakazahanay manao ny asanao dia io namonjenanay io foana, io Jesosy namonjenay io foana no torianay ombiany. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy adinonay akory ireny, tsy adinonay akory izany. Ka ndreto izay vehivavy mandohalika eo potitry ny azo fijalianao, izay antom-pisian'ny korotana lavo tsy mahazaka fitondrana Jesosy. Menomenona, monina, tompony filafila na aminao izany na amin'ny ankonanay. Mandohalika izay Jesosy eo tongotrao, mangataka famelana aminao hatrany. Sanandro zay dia izany totranay izany foana, izany no hivalozanay eo amin'ny tongotrao. Fa androany tena andro miavaka Jesosy, mamindrafo aminay Andriamanitra. Mamelana iloka noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanako ilay tokana, izay avitra sy famonjenanay, finoa ny fahadisoanay. Taminao dia taminao ihany nanotanay, ary izay ratsy indrindra nefa vitanay teo anatrehanao. Kanefa ny zavatra fantatry araka ny soratra masina dia mandalo ny fahadisoan'olona foana ianao. Tsy mba mitahiry fahatezerana, ary raha jerena ny tompon'ny ranomaso dia izay koa tena be ranomaso, malemy fo, na dia zavatra kely ara dia potrapotraka io ranomasina io raha vao maheno ny tantaranao. Izany rehetrarehetra izany, falemen'ny fonay, malemy fonay Jesosy. Koa ankehitriny dia ndreto izay, tondra ny falemenay. Ianao moa nanafatra hoe ampandrosoa ny fiangonana. Za rery ve moa Jesosy avita an'izany? Fa ianao moa miteny hoe asa matahotra fa mombanao Jehovah Andriamanitra. Miaraka aminao izay vehivavy reto, araka ny voady izay fananangananay tanana tao anatin'ny fanoloran-tenanay nanomboka tany amin'ny katekômena. Ary na dia tao hoe mbola tsy ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo azy, ny ankabeazanay vehivavy reto dia mino izay Jesosy fa ao anatin'ny fonay hoe efa nisy vonona fa hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Karaha izay sy ny ankonanay Andriamanitra dia hanomponao izay, mandra-pialanay ety. Ka dia misaotra ny amin'ity fotoana ity, tsy manakambara firy Jesosy, fa na ny fokara mangovitra, kanefa efa tany atokantrano any efa nivanginao, nanomboka tamin'iny marain'iny mivavaha dia hivavaka, manana anjara ianao hoy ianao, mantsiana angovitra Jesosy. Tsy mba fanaoko manko Jesosy ny manolo-tena toy izao, fa sady menatra ako no matahotra, nefa ny ianao ny teny faramenatra ho masony ny olona ianao dia ho menatra anao koa ako eo ny atrehan'ny anjely. Dia izay Jesosy ny voady izay ataonay eo potitry ny azo fijalianao fa fananganana ny rava, ka izay tsy vitanay tamin'iny taona lasa iny dia hiazakazaka izay, hiaraka, hifankaty izay Jesosy, hifamela heloka, hifampiantra amin'ity taona ity, satria raha tsy mifankaty izay tsy vitanay ny asanao. Ka dia mangataka ny asan'ny fanamasinao hatramin'izay mba tena handrakotra anay, hotafianay samy fanamasinao izany, ahafahanay mandeha mamory ny ondrinao izay rembon'ny biby any ivelan-drehetra any. Jereo ty fiangonana any melipatrana ny FPVM rehetra, ny mpitandrina, ny mpanao raramasina rehetra, tsy voatanisako fa ianao ny mahalala ampahirezy izy ireny Jesosy, mba ahavaritra ny olo-tena ho anao Andriamanitra, ary mba handroso bebe koa eo amin'ny fikirizana, ka tsy hevitra
afa-tsy ny ananany anao a ananany anao aopo dia mba ho lapa mahatamana anao a ny fonay. Jereo koa dada Jesosy taio izy meo hery meo tanjaka fahasalamana fikirizana zany Jesosy no angatanay fiangonana ka izay tsy ampy ao anatin'izany vavaka asandratra i fiangonana zany a dia nao ny mahalala sy mahafantatra ny ampiroboroboana sy ampandrosoana izao fiangonana izao. Ny anaranao Jesosy Kristy tompo a no angatana izany vavaka izany. Sotra indrindra Jesosy. Amen. Sotra tompoko mazao toerana ianareo. Maro no anarana azo iantsona ny Jesosy ry havana. Izy dia azo lazaina koa hoe mpisorona lehibe iantsona azy zany. Ary izy koa dia azo lazaina hoe mpaminany lehibe. Ary zay ny nararoton'ny olona tamin'iny alina iny. Tena gaga tokoa ianao hoe amin'ny firy alina dia maninona misy ankizy. Tsy matory ve fa manao kilalaoka Jesosy avy marina fa mpaminany. Dia nitsapaina ny olo-dehibe sy ny ankizy tao anatin'izay hoe raha mpaminany ianao dia fantaro. Dia nanaovany raha osy-jamba. Raha manara-baovao nareo noto teknôlôjia tsy tsisy maharatsy azy tia any amin'izay faritra misy maromaro any dia misy fikambanana ankizy dia miara misotro toaka dia miara mifoka sigara dia miara mifoka rongony. Zany zao ny zavatra iainantsika. Zany ny fitaizana ankizy misy amin'izao andro zao. Dia misy koa fikambanana ankizy any amin'ny faritra izay lahantsika malala manara-baovaontsika miara mangalatra miara mandrobo ao anatin'izany zany ny tena ilana vavaka ao anatin'izay fa nampahory amin'ny tompoko ny ankizy a angatana ankizy anankiray amin'izay ankizy tonga eto a hivavaka iatoraka ao amin'ny atrehan'i Jesosy a amin'ny andininy fahatelo amin'ilay hira teo a dia mangataka ny rosety dia miresa amin'ny tompo a araka ny teny tompo dia mino afa izay vavaka ny zaza araka ny teny tompo raha tsy tonga tahaka ny zaza ianareo. Na ny fomba fivavahany zaza ary mila ianarantsika ao anatin'izay a dia angatantsika izy androso ao anatin'ny hira vita zay izay dia hitsangana daholo zany ny ankizy rehetra ary ny anankiray mandroso ety aloha fa ny sisa mandoalika rehefa vita zahir zay a dia izy nitarika vavaka fa sika rehetra hivavaka koa ao anatin'izay a anatanteraka ny etaetan'i Jesosy a amintsika hoe izay Jesosy dia endro anao hoe teneno an'izany izy tsy maninona ao anatin'izany. Tsangana ny ankizy rehetra. Sotra Jesosy no nitiavanao any ankizy dia fona Jesosy izay tamin'izay nataony nampalahelo anao, nampahory anao izay Jesosy namono anao ary izay kosa Jesosy nanampina amin'ny masonao, nataony any anjeranjera anao Jesosy, fona Jesosy izay rehetra nataony anao. Dia fona koa Jesosy tamin'izay mangalatra, lainga, be famaliana sy ny rehetrarehetra nataony ankizy Jesosy, fona Jesosy izay dia omeo fahendrena Jesosy izay ary diovy ary ataovy mankatoa tendray aman-dreny Jesosy ary manomboka izao Jesosy izay hanao amin'izay dia ataovy endry Jesosy izay sotra tompo. Amen. Sotra tompoko. Afaka mipetraka ny ankizy rehetra. Ny ohabolana fa 17 ny andininy fa 17
dia milaza n'izao teny zao hoe ny tena sakaiza ozy a dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amin'ny andro fahoriana. Ory Jesosy tao Getsemane na dia ny mpianatra azy tsy mba nafo ny ara-tory taminy, ary teo ny tena nahitany ny mpianany hoe revo ady sarotra kay mitsoka ihany reto mpianatra reto tao anatin'izay. Isika mety mieritreritra hoe Jodasy ihany no ny viadika tamin'ny tompo tao anatin'izay, fa isika rehetrarehetra dia nitsoka. Petera moa tao anatin'izay dia nitsoka n'Andriamanitra, nandao koa tao anatin'izay ary nanday intelo tao anatin'izay a, fa tao anatin'izay dia pebaka Petera tao anatin'iny. Tompo dia izao tsika isika rehetra mihitsy, satria isika rehetra tsy niseho rahalahin Jesosy tamin'ny mahampahory azy. Amin'ity androandroany ity ry havana tena hitoraka amin'ny tompontsika rehetra, amin'ny andinin'ny fahaefatra tsika rehetrarehetra anao nira hoe indro tompo fahomeko ho anao ny tenako. Alohan'ny andolianao dia mandiny fahefa nivadika tamin'i Jesosy ianao. Tsy mivadia tsika tamin'ny tompo. Iza zao ny tsy mbola nandangy impiry mandangy eo anatrehan'ny tompo. Neveritsika fa rehefa fantatsika ny tena soratra masina hoe ny osany tsy mino ny mpandangy dia anany any anjarany aiza ozy. Mifarimy rehetra afo nefa ohatra ny tsotra zany tsika mandangy zany. Gaga mihitsy ianao eny an-tsena mpanompon'Andriamanitra mandalo an'lohanao. Aiza ho aiza ianao izy amin'ny tanànanay amin'ny eo Andravoangy, aty Ambomanarina ozy izy mitelefonina eo. Efa misosa mivavatsika dia mahazo nasa an'Andriamanitra dia firy ny tsapa hoe laingany e zany teneniny zany. Indrindra moa anay mpitandriny tony a manana sekre maro amin'ny vahoaka satria miresaka aminay daholo dia fantatrao mihitsy hoe misy mpanompon'Andriamanitra mandaingaka etsy ambadika atsy ao anatin'izany. Ry havana, mila mandiny tenitsika fa raha tsy votritsika dia ny eo ihany ve ny eo. Raha tianao Jesosy a dia ho ny teniny hoe ny tena sakaiza ozy dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amin'ny andro fahoriana, nampahory any tompo ny andro androany. Tokony isy fiantefany aminao, tokony isy fiovana aminao anatin'izay mba tsy handalo fotsiny ny zavatra rehetra amin'izao herinandro masina izao fa misy vokatsoa ho atsika rehetrarehetra ka dia manomboka androany manao vavody. Ataovy sinio anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe za Jesosy dia tena ezaka tsy hivadika aminao tsony. Hosoroako daholo zay le fahotana mpahazo ana reny ao anatin'izay, ka zay no anaovantsika ny andininy fa efatra amin'le hira teo a indro tompo fahomeko dia isika rehetra niarandoalika hiatoraka ny tompo dia tanterao netahitan'ny tompo fa mangetaheta izy tamin'ity andro androany ity ao anatin'izay dia tsinona netahetany fa le soratra masina izay nitenenitsika hoe raha iren'ny mpanjaka ny atsaratarena a dia mba hoeto hiderana azy zany, hoeto hanomponana azy zany, hoeto hanaovana amezam-boninahitra azy fa tsy tenenandratsy ny anarantsony na aiza misy anao na any tanàna na any am-piasana na any am-pianarana aseho ifazanak'Andriamanitra ianao. Tsangantsika rehetra anao zay hiry zay andinin'ny fahaefatra vitanira dia ndoalika tsika rehetra. Andohalitsika dia tanterao ny tenin'ny tompo hoe avia ary fandahatra sika ho ny tompo. Samy mivavaka sika to.
fa voasoratra hoe endre ny fitiavana zay nasehony ray antsika dia ny antsony antsika hoe zanaka malala. Zanaka malala anao tokoa zay Jesosy. Le nitenenana hoe zany ny feony malalako. Hidina avy zao. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra ny fitiavanao. Misaotra indrindra fa nifanena taminao ny lalanay. Misaotra indrindra fa lasa mpanomponao zay. Misaotra indrindra fa efa miaina ny fiainany lanitra zay Tompo. Efa manam-pitiavana zay, efa mandefitra zay. Efa manompo anao zay miazakazaka amin'ny asanao rehetrarehetra. Tena marinao hoe ny teninao hoe indro amomba nareo mandrapatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Fa malasa saina anay Jesosy raha nganto ny ty taona ty. Tena nafatra ho an'ny FPVM rehetra ianao. Fa ty taona ty dia taona ny fananganana ny rava. Maninona no atsangana ny rava satria misy zavatra rava Tompo amin'ny fifandraisanay aminao. Zay fantatrao fa mety hanimba anay, mety havery anay, mety hahitanay mifanjakan'ny lanitra. Dia mandefy ianao Jesosy. Mampanino lakolosy ianao fa atsangan'ny rava. Tahaka mpitily mantsy ianao Tompo. Mahita zavatra fitrangy ianao dia mampitandrina ny ao an-tanana rehetrarehetra. Fa tsangano aingana ny rava fa sovery. Saotra indrindra Jesosy fa manao ny fomba rehetrarehetra ianao. Manao ny asa rehetrarehetra ianao mba hiakaikaizana ianao Tompo. Ary anisan'ny vavaka nataonao amin'ny mpianatrao. Raha eo terizy ireo. Mba terizy Jesosy fa tsy mahatahiry tena. Mba terizy amin'ny fanarananao fa tena tsarona noho ny amin'ny zava-misy iainana rehetrarehetra. Tepotraka zay. Mora lavo zay. Manao zay mampalahelo anao zay Jesosy. Manao tsirambona ny asanao zay. Voalaza ary voaingana tamin'ny 50 taona ny ray aman-dreny fa manao kitoto ny asanao zay. Jesosy raha ny tena marina inona tsony aminay. Efa mpanota foana nefa zany ny fitiavanao. Ny tena fitiavanako tokoa dia manolotra ny ainy amin'izay ny sakaisany. Nataonao taminay zany. Ary nampianarinao koa mba handehanaka mba manaova toy izany koa. Saotra betsaka Jesosy ny amin'ity fotoana ity. Natolotrao ny ranao, natolotrao ny ainao hanavotana anay. Ary tena matsapa an'izany ny fanahinay olombovony zay. Efa misatatra izany fiainana miaraka aminao zany zay. Ka dia mba mangataka famindrapo Jesosy fa tena diso. Diso. Mba miangavy kosa mba te hanorina ny fiarahana aminao. Amin'ity androandroany ity. Amin'ity andro nanoloranao ny ainao ty. Na dia mafy taminao ary zany ka nangatanao tamin'ny ray eo. Sory amiko ty kapoky ty. Nefa aoka ny sitraponao. Tena tsy nihaino anao Andriamanitra. Ny vavaka rehetra nataonao ny henon'Andriamanitra. Fa ny anankiray kosa raha hoe izay ny aminjena ny zanak'olombelona. Dia tsy nihaino vavaka Andriamanitra fa hanavitra anay. Misaotra Tompo. Setry zany kosa. Tsy anao zay mampalahelo anao intsony zay satria nieloka reo ny hevitra mampisaraka aminareo ny teninao. Ary nataon'ny olona ihany manimbo ny aleny. Zay ihany ange manimba ny lalanay nefa ny lalanay. Efa mipetrapetraka ny anao hoe za manana hevitra heverana anao. Hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Raha olona mbola manango-po aminao zay. Efa misy programanao amin'ny fiainanay. Fa ny teninao fotsiny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho amin'ny mpanango-po aminy. Miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Tsy mba mahay misaotra zay. Monomonina tahaka ny zanak'Israely nataonay. Zany ny fiainanay manaraka anao Jesosy. Tena tsoronay aminao. Mba mamindra fo Jesosy sanak' Davida. Mba mamindra fo. Mpanompo tsy mahasoa zay. Tsy marina ny teninao. Raha ianao zay efa jiosy ary manao ny fanaony jiosy. Nahoana ny jentilisa ny terenareo. Anao ny fanaony jiosy. Ndraindray terenay ny olona anao ny sitraponao fa zay tsy manapa-kevitra. Zany na tonga anao ny tenena anao ny mpitondra fivavahana. Fasana fotso ny teninao. Fa ny ao apo maloto. Hitanao zany rehetrarehetra zany fiainana ka dia mba mangataka Jesosy eo. Ianao dia niteny fa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty.
zay vao etrepona. Mila maty ho amin'ny fahotany zay rehetrarehetra amin'ity androandroany ity. Zany le hoe ateraka indray, fa raha tsy maty zay dia tahaka ny Nikodemosy ihany. Ataoko ahoana niditra any kibony reniko indray, satria tsy azo ny soratra masina na dia pahay lalàna ary izy. Ho anay koa Jesosy, raha tsy maty amin'ny ota zay dia mandalo fotsiny ny herinandro masina. Tsisy zavatra natranga ravana trangana tamin'ity herinandro masina ity, raha tsy manapa-kevitra izay mpanomponao. Sotra petsaka Jesosy ny amin'ity fotoana ity, ka mba miangavy, mba miantrary, mba mamindra fo. Fa ho any amin'iza moa zay hozy Petera, ao aminao ihany misy mpiainana. Zao tontolo zao nefa manilika anay Tompo, ary tsy maharaka ny antsony zay, fa efa manaradianao zay. Nefa raha manaradianao dia ohatra mbola mampalahelo anao. Mba mamindra fo Jesosy zanaky Davida. Sotra indrindra Tompo, sotra indrindra raha mba henonao zany vavaka izany. Heninao ny fitolokony ny mpanomponao, lay nitenenanao hoe fotoritory sy mangorakoraka. Tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Sotra Jesosy, sotra indrindra Tompo. Manantonao kamiondrika manurukani tungu Masina Avozo mba ho mpanompo matoky hatramin'ny fahafatesany. Avozo mba ho mpanompo azahoanao tombo ny fisinay amin'ity tamin'ny fandalofany ity. Tsy maintsy hialy eto anie zay Tompo. Zay tsirairay avy reto tsy mieritreritra mihitsy hoe io dadako, io mamako, io zanako io mety ho lasa amin'ny fotoana zay tsy apoziko. Fa manjehy ny andro lavy en'izay. Tsy maintsy hiala amin'ity tany ity zay, araka amin'ny voalazan'ny mpitory teny. Fa ao ny andro velomana, ao ny andro fatesana. Raha mba fantatray izany fa tsy maintsy andeha zay, angamba napa-kevitra tena anao ny sitraponao zay. Mba miangavy Jesosy, mba misy fiovampenitra mahery vaky amin'ity fotoana ity, amin'ity androandroany ity. Ho voninahitry ny anaranao. Mba tsy hondraraka tamin'ny tany fotsiny rahanao fa famonjena, satria nanomboka tendrombohitra Eliva nyraraka ny rahanao tamin'ny nataony miaramily. Teny an-dalana, avy ny karavasiny ianao, mbola nyraraka teny rahanao feno enika ny tany, enika tokoa, enika ny tanana rehetra. Tsy vitan'izay fa na dia ny tananao ary navoaka zay raha tao. Nitongotra ao ny fantsihana amoana ny raha amonjena ny olona. Mbola tsy afa-po fa ny lany vonao, mbola nitrondromo ivoahany raha rehetra navotana ny rehetrarehetra. Ary fanomezana pasoavana menanay, dia mifampisotrona ny rahanao Jesosy anavotana anay. Tena ho an'ny mahantra sy manankareny zany. Fanomezana maimaimpona ho anay, misaotra indrindra Jesosy eo. Misy vahaolana maro menao anay, fa izay ho amin'ny mbola maniasi eo anatrianao. Mba mamindra fo Tompo dia mba havaozy fa fiovana ny androany, fa napa-kevitra ny androany. Dia mino izay fa mba ho tanteraka aminay soratra masina ny veriverina tamin'ity androandroany ity, amin'izao sisa izao asa manota intsony. Satria raha manota izay dia marina soratra masina hoe ny devoly fahavalonareo mierina tahaka ny liona mitady sy arapany. Aza azony ihany, fa rehefa mahazo toerana raha izy dia bahana ny daholo dia anjakany. Dia tsy gaga izay fa raha miloka ny olona anankiray lasa miteny dratsy. Ary raha miteny dratsy izy dia mora mijangajanga sy mangalatra, satria rehefa tratra ny devoly amin'ny zavatra ray afatorany amin'ny rojo vy ary lasa demoniaka ny farany. Sotra Tompo, dia toetra eo anilana ao an-tran'izay, fa raha mba miverina tahaka an'ilay zanaka tala, dia mba irao mpanomponao mba anadio, asio peratra, avozy-ndray ho anao. Sotra petsaka Jesosy. Ny fanahin'i Davida nahatakatra, fa natsapa izy fa namindranao fo. Zahay koa Jesosy mahatsapa hoe rehefa mieky ny fahadosoana izay,
te matoky sy mariny ianao fa mamelany elokay ka mba havelao zay Jesosy anonona tsy maninona nampandoliana ihany ary le fiderana nataony Davida natsapa mihitsy tena sambatra nezany voaindra fo zany misy fiadanana tsy hitovizana amin'izao tontolo zao tena hafa mihitsy miaraka aminao ary zany ny satrinay mba hipetrahana eo anilanao hatrany ka mba havelao zay anonona an'izany manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Tsangana moramora ianareo te nonona ny fanekemponontsika. Mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalika nanapaka Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy to avy any nevininy tsara velona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manera n'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Zay tompo lay feona rehetrianao ambokoa fa maniry mafyany aho te hiomona ahalananao zay tompo lay feona rehetrianao ambokoa fa maniry mafyany aho te hiomona ahalananao atsangano tananao tompo Jesosy tonga soa nawe fa maneranany fanateanao maniny fo teiteranao kasiwao Jesosy fa manatena nawe fa faraniza ilay tusitiku lewani amsotoko Jesosy satria manokatra ny farafarana ho anao zay raka ny teninao hoe indro mitsangana eo ambarafarana kamantontona raha misy mihain'ny feoko te hiditra ho aminy aho iara-misakafo aminy aho ary izy amiko ary zaho aminy sotra tompo ho tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahery tompoko. Baka mipetraka eny. Dia fatatsika ry havana fa rehefa nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana ny tompontsika ka miteny tamin'Andriamanitra ray hoe raha eo tananao no atolotro mifanahiko dia nanondrika ny lohan'izy ary afaka ny ainy. Josefa avy Arimatia no tonga tao amin'ny Pilato nangataka ny fatin'i Jesosy ary Pilato ary gaga hoe maty sahady Jesosy Kristy tompo afaka sahady ny ainy satria ny olona omboana amin'ny hazo fijaliana tsy avela hatratra ny andro sabata fa tsy maintsy tapahana ny tongony raha mbola tsy afaka ny ainy atao zay ahafaty azy aingana fa Jesosy Kristy tompo kosa tsy mba tahaka izany fa araka amin'ny tenin'ny soratra masina hoe tsy nafoiko tapatapahana ny taolanao. Ny raha pitsy zany dia fahanginana satria hatsiarovantsika amin'izany hoe ao amin'ny fasana ny nofony Jesosy Kristy tompo ka dia andro fahanginana ny andro sabotsy. So kositsika dia tonga amin'ny fotoana hanatanterahana amin'ny fanatitra ary dia tahaka amin'ny mahazatra dia fanatitra anankiroa no tatazana eny amintsika eny ataovy izay azo ny tananao atao amin'izao andro havelomanao zao hoentina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanatanterahana amin'ny fanatitra izany no hanatanteraka ny anjara hira ny sampana
kristianina tanora zandriny. Anazava-se amar ireo fatorana zay nangeja sy nandakana ny lalana tsy afantatra lay tompo andriamanitra. Tonga ohatsika ilay Jesosy mpanavotra anazava-sy amar ireo fatorana zay nangeja sy nanakana ny lalana tsy afantatra lay tompo andriamanitra. Kinonary Ianao no fanatitra tao tao ira iaraka nambara hoe ijutupa turutru anao ny fianako patandalo tsy hodiso lalanao zesoka drase tratsorakazo avy aminao ampianary derana aizanaiza toerana zay misy anay ety tokinay anao itantanany ity Jesosy tsy ata uciani lusa isai faianao no adonai. Nafoniray mba ho anao lay dokany telefeno fahendrena sy fitiavana Jesosy tompo izay nitandrina ny ondriny tsy overina hodiso lalana ety nafoniray mba ho anao lay tokany de lay feno fahendrena sy fitiavana Jesosy tompo izay nitandrina ny ondriny tsy overina hodiso lalana ety kinonary ianao no fanatitra tao tao ira iaraka nambara hoe ijutupa turutru anao ny fianako patandalo tsy hodiso lalanao Jesosy
dia faly miarabanao any amin'izao Zoma Masina izao. Rehetra misy boaty enina natolotritsika tamin'ity an'ity malaky telo 9 misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana nomenao azy ny ankohonako. Indro atolotro anao ny ampahafolo tamin'izay misaotra Jesosy ny amin'ny varavaran'ny lanitra sokafanao anay 7 sy 4 alina ariary. Fafolo-karena tsy mialina sy 4 ariary misaotra Jesosy. Salamo 7:1 hatramin'ny 7. Misaotra no nasitrananao ahy misaotra Jesosy dia fitiavana ianao amen 2 alina ariary. Nofia 2 alina ariary izay omenany tady. Misaotra Jesosy na vita soutenance vonjeo ny ankohonako mivaindrena fanahy masina hitaritalana mandrakariva ianao 2 alina ariary. Ary farany misaotra betsaka Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra biso be Jesosy malala omena ny sary sy feo 2 alina ariary. Dia ny voninahitra ny an'Andriamanitra ireny. Endre manahoana ny fitiavana naseho ny ray atsika dia ny antsony atsika hoe zana amin'ny malalany. Ary dia toy izany koa isika tiany Jesosy tsika riavana ary zany nanolorany ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Dia tsika hitsangana n'olotra mifanatitra amin'ny raha hoe tiako loatra. Zany no irataonay mahatsiaro ny fitiavanao anay zanak'olombelona tsy miova fa zay olombelona mivadibadika ety ambonin'ny tany dia miteny aminay ianao manana teny aminao miverena amin'ny fitiavana voalohany. Saotra indrindra soko malalao manolotra izay sombitsombony avy amin'ny fananana izay nitahinao amin'ny fiainanay izay. Akasitrao zany ry Tompo mba hahavitony ny fahatezeranao aminay zanak'olombelona. Fa tsara ianao sady fanao ny tsara eo amin'ny fiainanay mandrakariva dia hitany tsirairay avindray ianao. Saotra soko malalao, saotra mpamonjy eo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro.
eniky ny vonina amin'ny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa anisany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka isika ry havana ary dia tonga isika kehitriny amin'ny fotoana hijoroana ireo vavolombelona ho antsika rehetra izay nahazo fanasitranana nandritra ny herinandro masina dia mangetahetanao ny tompo mba hijoro vavolombelona ho anazy tamin'izay rehetra nataony taminao nandritra ity herinandro masina ity. Tompo malalo mpanjakako ianao tao mihafa resy lahatra noho ny famonjena vitanao. Efatra amin'ny 30 amin'ny firana fanampiny no ataontsika ny andininy voalohany no ataontsika amin'izany hira izany dia miroso avy hatrany izay efa niomana hijoro vavolombelona nahazo famonjena sy fanasitranana tamin'ny tompo nandritra izao herinandro masina izao. Efatra amin'ny 30 firana fanampiny andininy voalohany ihany. Dia fandaminana dia izay nataon'ny tompo taminao ambara ary ny voalohany no mivavaka dia ny any amin'ny farany no mamarana azy amin'ny mivavaka. Saotra tompoko. Vavaka saotra Jesosy mankasitraka anao izay ilay tomponay sy mpanjakanay tompony rehetra ny an-danitra sy ety an-tany raha mbola nomenao Jesosy famonjena sy fanafahana izay rehetra izay mijoro eto dia anambara amin'ny voninahitra ho favelona sy mahery ianao eo amin'ny fiainanay rehetra dia misaotra Jesosy misaotra tompo dia aoka izay rehetra nataonao ihany no voambaranay eto. Misaotra Jesosy. Amen. Ny joroako vavolombelona eto izany dia amin'ny asan'Andriamanitra satria velona sy mahery io Jesosy tsika io ary indrindra moa izany fa fankalazany dadarandrenatoandro ny 50 taonany dia tena hoe miasa mihitsy Jesosy satria nandritra an'izay izy dia teo foana amin'ny fanenjehana azy izany amin'ny asa mpamonjena hoe mandainga izany tsy velona ny Andriamanitra izay vavahantsika kanefa dia velona sy mahery ny Andriamanitsika izay vavahantsika sy topotsika fa lozan'izay manenjika foana izany amin'ny fanaratsiana anisan'izany moa zany dia misy olona izay nitaizana ako dia ohatrany hoe nankahala mihitsy izany nanaratsy an'izany tany Andravoahangy ambony ary naizara izany nanaraka ny dada izany mivavaka
dia tsy dia azoazony zareo mandraka androany zany kanefany a isorako an' Jesosy zany fa mbola ajoron' Jesosy foana satria velona sy mahery ilay Jesosy a eo amin'ny fiainako fa hatraminy hoe nitezanara dia ndroany zanany an'izany a tsy miperaka tao ntsony tamin'izany mbola tsy nanambady zany kanefa kosa moa dia teo foana Jesosy dia nomeny Jesosy tany a dia nomeny Jesosy trano a dia miperaka tsara mandraka androany zany a ary mbola omeny matoky fa eo amin'ny fiainako foana izy a ary dia nomeny Jesosy vady koa zany a na dia tao ara nefa hoe 12 taona ako a dia nomeny Jesosy vady na atao mariazy ho antsika ilay hoe mangetaheta vady zany no hijoroako fahavolombelona amin'izany a fa velona io Jesosy tsika io rehefa mangataka amintsika dia manana lalana izy a hanomezany antsika an'izany dia ny amaranako azy ngamba tamin'ny lahady izay a mivoaka amin'ny promotion dia nisy asa natao dia hoe voany Alzheimer io lehilahy io ary izy io zany dia mpivavaka ato amintsika sampanato ihany kanefa dia tany izy no nandeha dia nanaovana asa dia vonina dia tsy natsiary tena tokoa izy loha nefany a dia nanaovana ny asa dia saotran' Jesosy fa nahatsiaro tena izy ary dia faly izy mibitaka izy nefa hoe fantatro daholo nareo hitsy ihany na hitsy roa ary dia faly izy mianaka amin'ny famihana noho ny avy eo a fa sitrana soamantsara teo ny eo ihany izy a satria velona ilay Jesosy izay tompontsika sy arahantsika dia voninahitra amin'izany moa dia ho an'Andriamanitra ihany saotra Jesosy eo amen. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no hijoroako fahavolombelona eto. Nanomboka tamin'ny lahady zany ty zanako ty dia mavomavo be masony sy mipipihany dia za Jesosy natokany za toa dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy za tsy ho any dokotera fa tsy fantatro izay mahazo anazy fa fantatro ianao fa herinandro masina amin'ity herinandro ty ny tompon'ny fanasitranana ianao nataonao tao daholo ny fahagagana rehetrarehetra fa za Jesosy tsy ho any dokotera fa ho any am-piangolana foana izay telomenaka dia raha an' Jesosy aloha natao tamin'ny talata dia matoky foana Jesosy satria Jesosy tsy manao atsasa-dalana izany fa tsy maintsy hoe mifarana ny fanasitranana dia nisaotra an' Jesosy rehefa madio masony madio pipihany niaraka tamin'ny asan'Andriamanitra sy ny finoana tato anatiko hoe Jesosy manasitrana ianao sitrano ny zanako dia sitrana soamantsara izy dia mijoro fahavolombelona ho voninahitra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany nijoroana fahavolombelona eto. Aporenina ny fijoroana fahavolombelona dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nehemia 4:4 andiny 9 tapany B. Raha vakiana ny soramanitra dia hoe ny nataon'ny fahavalony Jiosy hisakanana azy tsy hanao ny asa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny aza matahotra azy ianareo ny tompo lehibe sy matahotra no tsarovy ka miady hiaro ny rahalahinareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany nampirenako ny fijoroana fahavolombelona androany satria raha hoe hiatrika ty herinandro masina ity dia natsiaro ahako tamin'ny latsinainy ny vavaka teto dia hoe toy ny tamin'ny heritaona ihany fehizany Jesosy ty pasika ity fa zaho Jesosy tsy manaiky ohatrany hoe misy fanahy maniry anahy fotsiny nangataka hoe za tsy manaiky fa tsy mitovy ny amin'ny tamin'ny heritaona ny amin'ity fa pasika fa fampirenana fanavozana fananganana andravo ity Jesosy dia natsiaro ny rahavaviko niara-niditra CFF tamiko tamin'ny 20 taona lasa izay dia teny ny adi-piainana maro dia tsy mivavaka ntsony izy nandritra izay 20 taona izay fa tamin'ny latsinainy dongo tamin'i Jesosy hoe tsy maintsy miverina manatrika ty herinandro masina ity rahavaviko raha mety ianao fa hijoro fahavolombelonao dia niantso anazy latsinainy hariva avy mivavaka teto dia niteny taminazy hoe andaontsika hamonjy ny herinandro masina rahavavy fa tsy arovy ny fitiavan'i Jesosy ianao nanolorany ho anao
fa ianao angeo any natsony Jesosy voalohany dia mba tsarovany fitiavana ianao dia antaontsika hanatrika herinandro masina dia za ozy izy raha pitso amin'ny telo mbola mandray olona mantsy ny talata io dia za tonga dia nitsatoka tanatony foko ohatry ny nalahelo be ato za hoe malahelo Jesosy hoa raha izany raha ohatra hoa ka ny clientenao no natakalinao an Jesosy dia malahelo izy fa za miteny ianao hoe antaontsika dia ho hitanao ny fitiavan'i Jesosy ianao fa aporeny ianao indray hanangana anao izy raha vavy dia niteny taminazy moa za tsy hoe ohatry ny hoe nkafara ve za tsy nkafara fa niteny taminazy hoe aza mijery olona ianao satria ohatry ny hoe nandinika toetra na mpanompon'Andriamanitra tato izy zany ve nareo mpiandry zany ve nareo kamo be hivavaka tena ohatry zany ve aleoko ihany tsy mivavaka ohatry nato za hoe tsarovo fa aza mijery olona ianao fa zao tenin'Andriamanitra hoe mijery dia hovovonjy ianareo fa aza mijery amin'ny Patrisia na mijery any Rakoto sy Rabe fa Jesosy ho any tiany jerena dia jereo izy dia hovovonjy ianao dia za hoa mangataka ho avy aminao any Jesosy hoa hamangy ianao androany alina hoa tsy maintsy hamangy ianao Jesosy hoa fa za tsy manaiky an'izany hoa fa malahelo Jesosy ny amin'izany valiteninao zany zay hoa dia nitapahako ny telefona dia mivavaka ny arivan'iny hoe Jesosy fotoana fanangana ianao fa raha mety ianao raha tonga eto iny mandritra ny herinandro masina hoa dia hijoro vavolombelonao dia zany ny antony ijoroako fa tonga izy ny talata nitondra akanjo roby dia mipoziny moa mbola manao pataloha peto raha izao pozinao zao jovonina monjy tempolin'Andriamanitra ianao fa tsy maninona dia meme izy dia ozy izy nataony hoe zao raha vavy nanofy hoe nanaraka anao namonjy ny herinandro masina dia andehako hiaraka aminao hamonjy ny herinandro masina dia tonga teto izy talata tonga teto izy alarobia alakamisy mbola teo izy zoma fa androany fa namonjy fotoana tamin'ny efatra izy dia tsy maintsy nandeha voninahitra ho an'izany dia ho an'i Jesosy riana misaotra tompoko. Ny antony ijoroako vavolombelona eto dia tamin'ny lahady zany nanomboka narary dia ny latsinainy narary fa tonga teto tamin'ny latsinainy dia ny talata tonga teto dia le hoe misy rano Jesosy dia dia teto nisotro rano Jesosy dia rehefa andeha hody amin'izay dia natsapa fa tsy maharary tsony ary tonga tany an-trano dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa sitrana. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ijoroana vavolombelona eto misy zanako faralahy zany mipetraka any Anjomakely dia mananjanaka lahy-kely izy io. Dia tamin'ny alakamisy herin'ny omaly zany dia nody avy any am-pianarana dia narary. Dia rehefa narary izy nody avy any am-pianarana dia reraka be zany ny Zoma. Izy moa zany efa prévu hoe hanao vakansa aty aminay. Dia rehefa narary izy ny Zoma dia nanofy izy. Dia rehefa nanofy izy dia nisy nanao ny sary ony io tongony io nisy nanao sary. Dia nalain'le olona hono le sary dia napetany tamin'ny tongony. Rehefa napetany tamin'ny tongony le sary dia nijereny dia lasa maintimainty be ozy ny tongotro. Dia rehefa maintimainty be le izy dia ohatran'ny sarina dia volobe le teo amin'le tongotro ozy. Dia nisy mazava be ozy izy dia Jesosy ozy izy nandroaka n'le devolo tamin'ny tongotro dia lasa le devolo nitsoaka. Fa rehefa niala le maintimainty be izy dia nitsoaka be le izy dia devolo be le izy. Dia nitantarain'le zanako zany le izy dia le mamany moa efa mpiandry dia izy mbola niasa ny Zoma dia efa niasany le izy ny Zoma tany dia sabotsy vao maraina be zay efa tsy nianatra intsony ny mpianatra dia nalaina vao maraina be tany izy zany le niakatra taty Antananarivo dia nanaovanay angareto natao an-trano nanomboka sabotsy alahady alatsinainy dia efa tsy naninona dia sitrana somatsara dia nentina teto nisotro rano Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany sitrana somatsara izy voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Voninahitr'Andriamanitra zany ny ijoroako vavolombelona fa tamin'ny herinandro lasa iny zany dia narary ny zavikeliko dia marary mamay be dia tamin'ity herinandro masina ity zany entiko teto izy talata zany dia efa miasava dia larobia dia miatsara foana Dia maly izy mbola namay. Dia za zany eo ampanaovana asa aminazy eo
dia nisy olona zany antso hoe misy zazavavy ozy izy voandevoly dia tena demoniaka be dia ifampitazomana. Dia za zany mbola niasa tamin'ny zavykeliko teo dia ozy izy hoe tio eto mbola marary fandana fa ataoko a distance izy. Dia za koa mbola nanaraka an'ilay alim-bavaka le tamin'ny radio alina zany dia za zany sady ma distance mitondra bavaka anazy. Dia tonga indray zany le niantso androany maraina hoe mbola mihetsika be izy dia mbola miteny dia hoe andeha foana dia hoanao aza. Dia nandeha tany zany zay dia mpiandry anankitelo fotsiny zay ny tany. Dia ozy tamin'i Jesosy olona voan'ny albadira zany ve hoa Jesosy dia mpiandry telo dia ahoana ho any anaovana an'izany. Dia tonga dia nisy fananamangy hoe miaramila ny Gideona ary tsy ny abetsany nanaovana an'ilay asa. Dia rehefa tonga tany moa zany zay dia mbola mifampitazomana telo olona dia mbola mitabataba teo dia teo zany zay dia hoe andao diovontsika efa tsy maninona andao diovina amin'ny ran'i Jesosy. Dia rehefa nidiovina tamin'ny ran'i Jesosy izy ry havana dia vao nitosaka teo amin'ny lohany zany le ran'i Jesosy dia may zay ozy izy nefa nizy zany nandritra ny telo andro dia vazavaza be zay tsy ala tsy mantsy matina io. Dia rehefa vodio izy ry havana dia tonga dia hoe hiala zay ozy izy dia lasa dia afaka le devoly. Dia avy eo izy zany nandritra ny telo andro izy zany tsy nisakafo mihitsiny. Dia vao vita le fanadiovana dia ozy hoe mirano siramamo izy dia avy eo izy mena sakafo. Dia tamin'ny atoandro teo zany niantso le olona niantso tao aminay hoe efa mihinam-bary izy izy efa mahatsiaro tsara. Zany dia voninahitra Andriamanitra irery ihany. Nijoroky vavolombelento tena nasitrana Jesosy ana tamin'izay efa ela be iny dia narary ny tendako dia izao nitsotro rano Jesosy tamin'ny talata dia sitrana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Nijoroky vavolombelento ry havana dia nanasitrana an'i Jesosy ana. Tsy nanaiky moa izy raha tsy hoe mijoro vavolombelona satria tena hoe zavatra sarotra novahana ny zavatra novahan'i Jesosy tamin'ny fiainako dia niaretina nahazo ana dia cancer nahazo ana fa nisitrahan'i Jesosy dia tamin'ny alalan'ny fampianarana izay efa asika tao tamin'ny fiangonana hoe mihinana tanalahy dia nataoko ilay izy dia nisitrahan'i Jesosy atao anatin'izay aretiko izay. Dia ankoatran'izay koa misy afatra tian'i Jesosy homena antsika fiangonana FPVM amin'ity herinandro masina ity dia nizarainy tamiko ilay izy dia tsy manaiky moa izy zany fa tiako zaraina aminareo koa. Dia nanambarany hoe mila mandany ratso izy dia mila mifidiny tsara fa tsy hoe vao misy zavatra tonga eo dia kena daholo fa mila mahay manavaka ny sosiny tsara mba azahoana fiainana. Dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny havana no hijoroky vavolombelona eto sady ho fanamafisana ny tenin'ny dada tamin'ilay atsinainy hoe tia antsika Jesosy. Za zany ry havana nivadiko tsy salama dia zako tsy salama dia nivavaka ho an'ny nivadoka zany dia mandohalika ny vavaka dia nalahelo be ahako dia potrapotraka ny ranomasoko dia anamafisako an'ilay tenin'ny dada hoe rehefa mipotrapotraka ny ranomasonao dia eo Jesosy fa teo Jesosy zany dia nandohalika izy dia natao ny biso tamin'ny vavako dia nalainy salan'izao dia nataony câlin zany amafisako fa tena tia antsika Jesosy. Za tianao Jesosy hoa ianao fa tia anahy taloha tiako be anao Jesosy hoa dia zany ny voninahitr'Andriamanitra. Dia fanorohany tamin'ny ny tenin'Andriamanitra zany manao hoe famanompoany Jehovah Andriamanitra ao dia hotahina ny haninao, hotahina ny ranonao ary esorina aminao ny aretina. Dia isaka manao tafika masina izay dia izany foana nataoko dia mandeha dia ndeha tany Dego zay tamin'ny heritaona dia ozy izy ny zanako hoe nivedo lasany aho za moa efa tena fitopolo taona dia lasa nandeha tena andalana ry havana lalana ratsy fa tena ohatra misy courant manao an'izao amin'ilay siatikako satria siatika mahazo anahy dia sitrana ho aza dia miverina avany dia sitrana tokoa ahako dia tonga taty dia narary ndray dia isaky ny maraina amin'ny fo dia marary be ilay izy mitsangana marary be mipetraka marary be dia tamin'ny talata zany nisotro rano Jesosy
dia fitozako rano Jesosy zipo mihitsy nanaovako dia nararako tany amin'ile sehatika tany amin'ny taty daholo n'ile rano Jesosy. Tonga dia niandra maraina larobia tsisy narary, no fo maraina tsy narary, alakamisy tsy narary, zoma tamin'ity andro an'ity tsy narary a, dia vonina Jesosy zany fa sitrana. Ny antony ijoroako vavolombelona zany dia nanasitrahana Jesosy ana hatrizay moa za efa narary kibo foana dia le herinandro masina tamin'iny dia le sotro rano Jesosy dia sotro rano Jesosy dia avy amin'izay ny rava avy eo dia sitrana soma tsara le kibo. Ny antony ijoroako vavolombelona zany dia nanasitrana Jesosy ana. Za tamin'ny teo amin'ny mois de novembre tany hoanina narary be ny tao amin'ny atokako dia nanao kiné sady nanao radiographie dia voamarina fa mivilana le izy ny ato amin'ny colonne koa dia zay zany no mahatonga le izy marary ozy izy le dokotera dia ozy izy manao kiné ozy izy dia tsy marary tsony io dia nefa rehefa maka rendez-vous dia ela be vao mahazo an'le hoe zay vao tena hoe manao l'exercice any amin'ny kiné amin'izay dia tsy nanao alohany dia ny tonga an'izay ny tamin'ny talata dia le hoe mivavaka mba azo fanasitranana dia mivavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo marary be ho any atokako fa mba azitrano mamindra fo amiko fa mba azitrano dia ny fo maraina any alarobia dia tsy narary tsony le izy dia donc zany raha tsy marary tsony io dia tsy mivilana tsony dia nitsapaiko le izy nahitsy tsara dia tsy ohatry ny taloha fa nahitsy le izy dia voninahitra dia ho an'i Jesosy reny iaraka vavaka tsika. Jesosy misaotra betsaka anao fa mbola afaka anjoro vavolombelona teto izay nampiseho voninahitra ao. Angatahako aminao Jesosy ta io izay arovy foana dia apetraka eo ampelantananao Jesosy ny zavatra rehetra ho ataonay eto mba ho totosa tsara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Beta be ny fitahiana sy mifanasitranana azontsika avy amin'ny Jesosy ry havana rehefa tena mino sy matoky azy isika ary zay ny Jesosy Kristy tompo mila misisika mitady azy tahaka le vehivavy narary nandritra ny 12 taona voalaza ao amin'ny filasan-tsara dia ozy le vehivavy na dia ny rambona akanjony ihany ary mivoaraika eo ho sitrana dia misianao mitadiavany Jesosy fa akaiky anao izy araka amin'ny voalaza ny soratra masina. Soratsika n'Andriamanitra ny amin'izy 1:10 mianaka mianadahy izay nampiseho ny voninahitr'Andriamanitra tamin'izany fijoroana vavolombelona izany. Zaho sy ianao kosa mba manahoana eo amin'ny fanarahana amin'ny tompo handray fitahiana avy amin'ny araka amin'ny voalaza ny soratra masina. Andehantsika marana an'izao fotoana izao ry havana. Ny hira 7:12 ao amin'ny vokirantsika no ataontsika feno fiderananao zahay raha eo ka misaotranao. Ny indiny ny voalohany ihany ataontsika mpitsanganana dia hivavaka tsika ao aorianan'izay arahantsika tiaka izany. Ary ny voninahitr'Andriamanitra atolotray anao irery izany. Tsara ianao ary mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Misaotranao izahay fa afaka nankalaza n'izao herinandro masina izao tamin'ity taona 520 ity.
toetra ao aminay mandrakariva amin'ny fitiavanao Andriamanitra araka amin'ny voalaza ny soratra masina hoe tiako ane zay ty ahy ary zay fatra-pitady ano ahita. Misaotra Jesosy apetraka am-pelatananao amin'ny fiainanay tsirairay avy mba jerevony tsirairay eo amin'izay manahirana azy any amin'ny tokantrano eo amin'izay zavatra sedrainy ao amin'ny fiainany fa ianao no miteny hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoky fa izaho efa naharesy an'izao tontolo izao dia hivoaka mpandresy mpanomponao tsirairay avy satria akalazany izany fandresenao ny fahafatesan'izany izahay amin'ny alahady ho avy izao raha mbola tahinao ka velonaina soma tsara afaka hitotorevika fa nandresy ilay fahavalo farany tsy maintsy horesena ianao dia ny fahafatesana izany. Misaotra indrindra zoko malalo mahatsiaro dia mahatsiaro anefa izahay araka amin'ny teninay mba tiandreny feoan'ny malalako fa fantatro ny ondro kozy ianao ary fantatro ny feoany manana vavaka izay tsy ambaran'izaniza ireto olona tonga eto reto Jesosy fa ianao no anambarany azy mba ianao ny fitarainany raha hivavaka aminao izy na dia ray minitra ihany aza. Mifona aminao a Jesosy raha manapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny sakaizanao hiakatra ny anjelany lanitra nanoratra ny vavaka nataonay teto amin'ity toerany ity hitondran'izany ao aminao ilay mandohalika mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra ray mifona sy mangataka ho anay ka miteny amin'Andriamanitra ray manao hoe mamela ny elony ray eo fa tsy fatan'izay ataony. Mangataka aminao zahay Jesosy io za rehetra tonga teto ka nangataka taminao mba tanterao amin'ny teninao raha mbola tsy nangataka akory ary ianareo fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany. Misaotra indrindra zoko malala mahatsiaro mambavaka izay ankehitriny ny ray aman-dreninay dada pastera mpaminany lehibe randrena Tandro Jean Joseph mangataka aminao ry tompo mba omeo azy mandrakariva ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana ahafahany mitondra izao vahoaka marobe izao anatrehanao ary dia ho tanterahanao amin'ny teninao hoe ny herinao ampidina indray ho toy ny an'ny voromahery. Jereo mitandrina rehetra, jereo ny iraka, ny mpampianatra, ny mpiomana, ny mpiandry, jereo ny diakona sy ny sampana rehetra atao anatin'ny fiangonana ry tompo. Mbola ho vava ray saina ray no erahanay makalaza anao Andriamanitra eto amin'izao fitoerana masina izao ary dia faly izahay manao ny asanao ary rehefa tonga ianao eny amin'ny raho any lanitra faly apiditra anay ao amin'ny fanjakanao ka hiteny manao hoe avianareo izay nitahiny ndraiko midiraka mandovany fiainana mandrakizay izay efa nomaniko anareo. Misaotra indrindra zoko malalo ankehitriny izay mahatsiaro mambavaka amin'ny firenena malagasy jereo mifitondranay manomboka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrany amin'izay manana fahefanany amin'ny fokotany any mba hatahotra anao Andriamanitra ary ampianatra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fahatahorana anao ka hanatona anao lay Andriamanitra tokana hany mahavonjy tompony izao rehetrarehetra izao hiala amin'ny fampotsampy olona fa izany tsy amonjenao an'ity Madagasikara ity ary dia ho tanterahanao amin'ny teninao hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Misaotra indrindra zoko malalo misaotra mpamonjy hiala eto amin'ity toerana ity izay ankehitriny fa vita izao fanompoam-pivavahana tamin'ity Zoma masina fidirana voalohany ity omba ny tsirairay ianao tsy afoina andao azy ianao hitaridalana azy ianao ny anjelinao sy miaramilanao analokisa hitantana amin'ny diny mba ho tonga soamatsara any amin'ny tokantraminy izy ary ahita fifaliana amin'ny fanarahana anao ka ho tanteraka amin'ny tena mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ho izao indray mifaly. Misaotra zoko malalo rainaizany an-danitra ho Masina ny anaranao ho tonga ny mifanjakanao atao any sitraponao ity tamin'ny takiny any an-danitra omenay nio ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary iza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy
anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Dia tanteraka aminareo nitsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: Andriamanitra ny hamasina anareo samy motanteraka, ka aoka harovana avokoa na ny tenanareo na ny ainareo na ny fanahinareo. Tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, mahatoky izay niantso anareo hanana firaisana amin'ny zanany. Aza matahotra hoy ny Tompo, aza miherikerika foana hoy ny Tompo, fa mpanompoka ianao, efa novodiko ianao ho Jesosy, ka tsy mba hariko ianao. Sotra indrindra soko malalo, sotra mpamonjy eo, atolotra ianao midera, atolotra ianao mihaja, atolotra ianao mivoninahitra, fa fitomboe amin'ny mpanomponao kosa amin'ny fiadananao. Sotra indrindra mpamonjy eo, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny vonina amin'ny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahereza ry havako, samy manaova pasika sambatra daholy eo ambany fitantanan'i Jesosy Kristy Tompo. Sanjinao, ihirandraky ankalazanao Jesosy, isaitsany fagagana vitanao. Navy eto izartanao razandrinao, ihirandraky ankalazanao Jesosy, isaitsany fagagana vitanao. Ravu funaye Oh